atolotry ny radio Madagasikara ho anao zao alina zao. Rafahafatesana Tantara nosoratany CD ranantenaina Rabearnala. Ireo mpilalao ny Ony, Tina, Faly, Alain, Fiderana, Lova. Rafahafatesana Panatotosa Alarabe Manatso Pandray feo Lova tolotra Andriamanana. Orseno ahoana ki fandriva aky dia tena mbola sahirana be amin'izao a. Manindrira mamijana aty amiko amin'izay ka. karaha mbola ela kosa efa kindry voateraka dia inona moa zany ataoko aty amin'ny teny izao. Efa miteny Andria fa mety amin'iny herinandro ino a. Fa namanareo fa tsy mijery Andria matetika aty ihany sa mbola tsy mandalo mihitsy izy amin'izao. Ai, ka Andria mihitsy angekiny mba tiako e. Hitandria tsy misy resadresahako mantsy fa mangina rereto a mandra-pahatonga an'izay. Mivadiko hitandria ihany fa tsetiko. Lavitra izy amin'izao fotoana izao no ny asa. Fantatry izao Andria fa tsy anaiky mihitsy raha tsy manaraka an'izany a. Ka tsy maninona Ai, misaotra kiseheno a. Iza tokoa moa mba nanampy sy nanoana tamin'ny fotoana niterahako ny zanako aky tamin'ny voalohany. Ohatran'izao raha tsy ndria. Ka za mantsy mbagaga raha mavita mela arery amin'izao fotoana atrehako izao tindriko. Eny aky fanja fa ono a. Naninona aho adodany mbola nandehany nefa fantany fa akaiky ny fotoam-piterahana-Andria. Ka hoe vetivety ihany any hono izy dia verina nge. Vetivety ahoana aky a. Ko tsy efa ampiray volana ve izay izy no tsy teo e. Tokony hiverina aloha fotoana hiterahako fotsiny izy e. Izay no tena mahavoan'ity vaty mandeha lavitika a. Hany ka na le didy ao an-tokantrano aza matetika tsy vita araka ny tokony izy tsony. Orseno a. Ahoana e. Ka miasa ngeky izy iny no any. Dia atao ahoana ary. Za veky dia ametsiny azy amin'izany a. Ka raha tsy mandeha mikaramaka izy, inona ary ny velomana ato amin'Andria e. Marina tokoa aloha zany. Tsy afa-manoatra amin'izany aky ny tena na dia hoe mahatsiaro malahelo sy mandrery ihany aza indraindray a. Indrindra moa fa amin'izao fotoana izao. Ie, dia raha tsy misy anazy Andria dia teo zany Andria niraisinako. Mananamana aky ihany sady tsy mbola nanao ratsy tamin'izy ireny ka ataoko tsy hamela amin'ny sarotra amin'ny fotoana ilako azy izy a. Eny aky a. Fa le zanako kely tsy mbola mahasaraka azy ao no ataoko ahoana kirikala. Ny zoko moa efa manatra sady tsy mahasaraka amin'ny dadan-draha teo koa moko. Eto aty akirseny fa tsy maninona ane zany e. Dia izao afaka mivezivezy eo ihany Andria mijery ansa azy. Eny e, izay tokoa tsy maintsy atao angamba aky fa na izany aza mbola hiteny fidy kosa aloha azy tsy maintsy mbola mifampiresaka. Eny e, mino fa tsy andahan'izany aky fidy a. Eno fa tsy maintsy mbola ifampiarana ihany koa na zany koa azy e. Eny aky a. Fidy a. Mba niangava ao ifanja hoe mba hipetraka any mandra-pahaterana. Ka asa na mety an'izany anao na ahoana? Fa roviana hono izy niteraka e. Fa rahafahatarana izany amin'ny farany herinandro ambony iny. Ka tsy rehefa akaiky an'izany ve vao tokony handehany ianao? Ai, ka indraindray nge tonga aloha izy ireny e. Ka izay ny angaviana andehanako an'iteny izao. Ay. Izy koa hitanao ihany fa izy rereny ianao ka nanana mela azy rera ao aza nge tsy ampilamina ny saina mihitsy e. Fa le vadiny keo ve zany dia tsy mba miraharaha azy mihitsy e. Itoda lasa nanao tourné any amin'ny faritany dia mbola tavelany hatramin'izao e. Heverinao fa fidiny ho azy koa ve zany e. Eny ary tsy maninona fa mamelanao a. Fa ny zazakely zany zao atao ahoana? Zao e. Hiavitra etiko manaraka any dia saza mitsanona eto aminao. Mijerijery azy io ihany fa tsy hoe andiany akoriny ka. Ay, tsy maninona zany ka. Fidy a. Tena mampalahelo nge iny namako iny. Efa nifampitondra ho tony mpiravavy izay. Ary raha ny tantarany efa reny nambarako anao reny avokoa. Mafy ny nentina. Ary very izy angamba raha tsy izaho sisa ny napitraka azy tamin'izany fiainanrehetra izany. Eno a, tsapako nge zany e. Sady za koa tsy manaka nanao amin'izany. Misaotra Fidy a. Alamino tsara fotsiny fotoananao mivezivezeny e. Dia rehefa hita hoe manatombotra amin'ny fotoana haterahany dia mijanona any ianao. Eny e, hita ihany moa zany. Fa inona ao aty malasa sain'Andria e. Sao dia mba tokony etsiketsika. Mba manao zavatra Andria ohatra fa tsy mipetraka fotsiny eo. Efa tamin'izany foana aky fa mahatsiaro vizana dia mba mipetraka eto an-davarangana eto indray aloha. Ka ohatran'ny lasa saina be nge ny fahitako Andria izany e. Mandinika an'izao fotoana izao aky dia
manao bango tokana ny fiainao ka kiseheno jereny tindry fa latsa-dranomasy raha zavatra mampalahelo no eritreretina velao any fa tsy mety hanozazakelo anatin'ny kibondrio inge zany ka tsy mety angekiny tsy ndefa fisainana amin'izany ndry teo foana nahita tsy nahafantatra ny zava-nisy rehetra fa tsy hoe nisy ny afina tamindre kory reny indraindry fa hanomboka ary fanja seheno ahonaky efa fanefany ane za zao no nanambady fanefatra amin'ny olona niaraka tamiko ane dodakie fantatry ndi tsara nanjo azy rehetra reny inona ny sarahany tamiko seheno fahafatesana avokoa akia ai oka moa zay fanja fa tsy mety a efa nametra-panahina tokoa akia tany am-boalohany raha iaraka midoda dia sanatrivy ka varavarana misokatra makany amin'ny fahafatesana amin'ny fiarahana amiko tsy fantatro a na dia teo azy ny akiviko tamin'izany nanoana sy nakahery hatranyndry dia niaraka izay sy doda dia tonga amin'izao fotoan'izao akehitriny mitoejaza rehefa manisy andro sisa dia higadona amin'ny fotoam-piterahako marina kifa tsy mbola teraka tsy mbola afaka ny tavony nefa raha ny mambolana ny ainana tao ambany fahatahorana amin'ny fahafatesana kosa dia efa dila lavitra ny voalohany moa zany niaraka tery-volanareo dia matonony aretina ny olo tindry ny voalohany dia tahorin'izay iza moky mahandry akia mahandry ilay niaraka tamiko faharoa efa bolana toy izany koa izy dia maty tsy fantatra ny hoe inony aretina tsy fanta-piviana koa ny nahazo azy dia ilay farany teo moa vo herinandro monja dia niara-ny loza-pifamoivozana iny dia maty ihany koa zeno fa akiviana tsy misy oatra izany akiny asa ki hoe zavy eny voalaza fa hoe mafanatratra ka zay lehilahy miaraka amiko dia voaozona amin'izany avokoa aza manao an'izany akindry a manana fanantenana foana eo amin'ny fiainany zaho angambaki ny fanantenana farano satria efa roa taona latsaka zao ny arahako tamin'ny doda mbola tsy nisy nininina sy aloha nandritra n'izay fotoan'izay dia samy andro tsika debideby fatratra tao anatin'izany dia nefa tsy nisy nininina ny-tranga matetika akiry fanja dia fifandrifian-javatra ihany renydrehetra ireny enga ny akia indraindray mampandeha misaina ka tsy ahafana mihoatra ny loza izay mety ho avy eo ny loharan'ny akiviana matetika dia resin'ny fiainantsika manoloana n'izany rehetrarehetra izany asakiko fifandrifian-javatra fotsiny ihany tokoa angamba aza mataotry indry fa tsy sinina iseho intsony akory eo atao hoe lasa n'izay kiny raha tsy rehetra ho avy ny vahininareo hanome loharany mpahasambarana vaovao atao amin'ny totokatrannareo ty ary indrindra fa ny amin'ny fiainan-driky ny zanako aza mieritreritra n'izany tsony zavatra mahafinaritra indray ndeha resantsika marina ki izany misaotra kia manena akio telefony io andraso akio fa alaiko akaty amindria tonga dia raisy akio sehano azafady dia anontany izy zavatra tadiaviny ay allo eny tompoko ato amin'indrindra ka io izy io aza miala fa miako azy vetivety ianao ary fa ahoana anga ianao tsy resaka aminy fa misy inona fa oviny izany noho ny seho ndray ay voaray tompoko eny aleo fa ampitaiko amin'izany eny tompoko fantatro izay ataoko veloma tompoko fa izaka izany raha doda maninona nefa raha mimendry ahy mihina mantsy fa tsisy angamba le teo tsy izy ka tsy izy fa izaka izy seheno fianakavianareo avy lavitra kia saika an-tany hoe teraka ve ondry ay ve dia izy ahoana to maika be izy dia tsy manam-potoana tenenana ny anarany tsoniko saika omeko andry aza ny telefona fa tsy nety izy dia nambarako azy fotsiny fa amin'ny herinandro indri no teraka ay ve neveriko fahidoda kia tsy izy ka seheno ahonaky ho teraka angamba kia efa mazava kiny amin'ireo fambara rehetra ireo efa mandamina ny entana ihany koa dia anainga ho any amin'ny hopitaly tsika
tsy azoko mihitsy zany haiko zany. Ay, zay ianao Ahoana? marary ny valako. Efa Angy vonona rehetra Andry zao. Andao amin'izay ary andeha. Dia efa nanahoana? Efa teraka anga? Mbola tsy latsaka ny zazakely, mbola tsy teraka izy. Ohatray, raha izay fotoana nandehananareo taty izay ve nefa tsy efa ela ihany. Za zao nieritreritra mihitsy fa hoe taraitsy be ako. Dia aiza zao sahaza? Napetrako any mamana izy aloha e. Ay, fa efanjako ty teo ohatran'ny sarom-piterana ary fidy a. Fa ahoana ondry sy heno a? Tsy maintsy atao accouchement la césarienne hono izy zany e. Fa maninona? Ka nitsivalana zany hono ilay zazakely la nambaran'ny dokotera teo e. Dia efa netindry zareo any amin'ny bloka zany izy? Ie, efa tradiny teo angamba izy zay. Inona tokoa re za mahazo mifandy zany. Dia efa nampandrenesana ve nefa ny olona any amin'ny zareo? Ie, ny mama nefa tonga teo ka. Ay, Fidy a, tsy vitan'izany inge. fa ahoana ary sy heno a? Misy zavatra tsy mbola fantatry fantsy amin'izao tsika miteny izao. Fa inona e? Olona mbola ao amin'ny efitra fandidiana koa moa ve izy? Inona moa no lazainao aminy amin'izany? Izay indrindra. Mivavaka ho azy no tokony atao. Zao a, taniko maraina tany an-tranony a. Naninona tany an-tranony ianao? Naray antso avy tamin'ilay toerana iasany dota vatiny ahy e. Dia hoe ahoana? Ory fidy a, maty inge dody. Maninona tsara hoe ry sy heno? Fa ino ty loza lazainao ty ry sy heno a? Maty ho a dody ary fidy a. Izay antso izay no nahafantarako an'izany. Loza. Nitady azy ilay olona ilaza taminy an'izany. Ohatran'ny zaran'ilay olona aza zany nandrain'ilay telefona ka nahiliany tamin'ny daholo ny filazana ny zavatra marina rehetrarehetra. Dia ahoana e? Tsy mbola fantatry fanja zany ny marina amin'izao fotoana izao. Fa amin'ny fomba ahoana moa ry fidy no lazako an'izany aminazy ozy ianao ka iza rehefa akaiky no teraka ko inona indray? Zava-doza. Dia inona tokoa moa fa ora vitsivitsy taoriana izay dia nety-jasy fanja. Dia tsy sahako lazaina tamin'ny teo ilay izy fa sao dia sanatria izy akony amin'ny fiterahany mantsy ilay izy. Eny, nisy nety ihany aloha zany nataonao zany e. Fa ahoana moa zany ny fomba filazan'izany aminy rehefa avy eoko? Tiako nefa izy mbola ao anatin'ny fotoan-tsarotra amin'izao fotoana izao. Eny e, atsinona amin'ny fahaizan'ireo dokotera ireo aloha ny amin'izany e. Fidy a, raha sanatria ka tsy ho azy ihany koa ny zanany, hanahoana ny mety ho fahadisompana tenanany amin'izany? Tia ny vady maty, ny sanatria koa ny zanaka tsy ho azo. Dodo, samy efa mifaly ny rehetra fa afaka tamin'ny aliko ny fahafatesana fanja. Herintaona mahery ateoriana nefa Nahazahako aza tena kivy ry fidy a. Tsy hafenoko aminao zany fa tena kivy tanteraka mihitsy a. Maika moa fa hifanja. Eny, tena mafy zany nefa na izany aza tsy tokony aneo an'izany ankivian'izany eo masontsika. Sao vao maika nampitrotraka ny alahelo ny raiko. Tsy nino ihany aho tamin'ny voalohany fa hoe kisendrasendra fotsiny izy ny resy. Fa amin'izao fotoana izao kosa ry fidy a, ohatran'ny mitady sy anay vavy mafana tratry fanja. Tsy mba manana anjara amin'ny fanambadiana? Zany mihitsy. Tsy misy an'izany e. Misy olona voazina amin'izany ve nefa ry fidy ozy ianao? Asa aloha, mety vavolombelona amin'izany angamba fanja. Zao izy mbola miady sy mitolona amin'izany. Tsy haiko na nahoana na ahoana. Dia ahoana aloha zany ny amin'ilay razany? Tsy mbola nanam-potoana ny tenenana n'izan'iza kosa aloha zah e. Entindry zareo miakatra Tananarivo zany ilay razana rapitso na roviana moa izy to. Ka tokony hampandrenesana ihany koa nge ny fianakaviany matiny amin'izany e. Manan-tenanao amin'ny filazana an'izany mantsy izao ry zareo anyko. Ka ny zavatra ataoko azy izao tsy mbola fantatro hoe inonako. Inona izao no tokony ataontsika? Ka ny fiandrasana an'izay mety ho vokatry ny fandidian'ny mpitsabo azy eo angambany aloha ny mety e. Avitra soma tsara ihany izy sy ny zazakely e. Eny tokoa. Ampidiriny zareo anaty kovezo ny le zaza e. Ary ifanja nanahoana? Eno a, nanahoana tokoa izy zay. Sao dia tokony andeha hijery azy any tsika ry fidy a. Nanahoana ry izy e? Fianovy adala ry sy eno a. Ka mitaitaina be ako. Tsy mbola azo liany. Mpitsabo sasany zao mikarakara ny zazakely ary ny sasany kosa mbola mikarakara azy. Ka olona nefa nahafantarantsika ny fahasalamanao zao. Nanahoana na nanahoana izy? Lamina re aloha ianao e. Aleo mpitsabo ny anao ny asa fa inona ary ty? Fidy a, tena mitebiteby be mihitsy anie izaho e.
Andraiky arabaina ki tsy maty fo manindry ry fantsa. Avitra ihany tokoa kia. Tevana fanotaitaina tokoa angeka izay e. Torana tsy nahatsara tena matsindry. Sena Ahoana ki? nanahoana kiny zazakely maty ve ny zanako e? Avitra ihany koa ny zanakindry kifa za manana iaya. Lahankely ny zanakindry ry fantsa. Andray aiza kiny zanako fa tia hita azy aiza izy? Oaka aloha fa mbola tokony akaina angendry fa reraka e. Efa ny zazakely fa tsy misy ahina ntsony akory ny aminy. Ay, efa hitanareo izany izy? Efa hitanay teo izy. Lasa nijery azy ihany koa ny neninareo. Mahafinaritra ki izany dia misaotra betsaka anareo mivady akitsy nanary atetỳ. Tsy misy fisaorana izany e. Izay mahasalamandre aloha heverina fa izay ve dia anarendre amin'ny sarotra ohatr'izao e. Ary aiza kiza aza Any an-trano daholo izy da. Angamo aty azony ankizy ale. Sena Ahoana ki? efa tonga nga doda? Doda? Zahay ilay fanontaniana tsy laitako nomeno azy. Mijery tsara ihany koa sy elo. Malahelo azy zao izy io afantatro. Endriky fantsy ty to tena feno fahasambarana ery. Raha nandre teo fa hoe avitra somatsara ihany ny zanany. Nefa tsy fantany marina rehetra. Mampalahelo ka. Dia inona kina valoko an'izany fanontaniandry izany ry fantsa? Raha mba fantatro indray mantsy ny marina amin'izao fotoana izao fa hidota angeka. Toa ilozanareo fampijery fotsiny doda ve ho mbola tsy tonga? Mbola tsy tonga ki izy a. Tokony mba misy mampilaza amin'ny an'izao vaovao tsara izao ihany ny kirseno e. Izay mantsy efa nanafarany talohany elany tao an-trano hoe telefony eo raha sanatrika teraka ianao. Nefa izao aza mbola taraiky ihany izy koa. Ka tokony mba hisy ilaza aminy izany nareo e. Ka tsy aleo ve rehefa avy eo izany no atao e. Inona moa mamaky amin'izany ry fantsa? Ianao aza ty mbola reraka beko. Mandehana moa kisy hainao azafady lazao an'izany izy lazao azy fa lany zanany. Eny akia andrasy vetivety ary. Apy angamba aloha zay mbola misy fanafody tokony ampiasaina amin'ny vetivety ka mba mangataka anareo hivoaka azafady indrindra. Zay ki fa lasa ki izay aloha. Eny ary dia mba lazao aky izy Fidy. Sy ianao Inona nataontsika amin'izany fangatahany fanty izany? Inona no lazaina aminy rehefa anontany azany foana izy rehefa avy eo? Ary mandra-baovina koa nanafianana an'izany rehetra izany ry Fidy Ny fotoana tokony handraisana azy no tsy mbola amin'izao angamba. Izay fotoana mety amin'ny fotsiny tsy maintsy handrasantsika ary sy ianao Mampangoraka any mahita azy ry Fidy Izy toa mbola manantena ny doda hatrany. Tsy ao aneritreriny akory ny hoe efa maty doda, maty ny vadiny. Zao ry sy ianao tenenao amin'ny fotsiny aloha fa efa nampilaza azy tsika. Aleo rehefa tena azo antoka ny aminy voalazaina azy izany e. Sao mantsy sanatrika tsy ahatohatra amin'ny vaovao ratsy ambara aminy izy. Eny ariko. Dia efa ampahafantarina amin'ny fianakaviany rehetra ihany koa izany sao mantsy tsy mahafantatra izy ireo ka raha vao mareny vaovao ratsy dia hampilaza azy. Izay tokoa angambany. fa ahoana nefa ozy dody aiza izy ny tsy mbola tonga eto foana hatramin'izao? Fa ahoana ozy taminareo tamin'ilay nareo niantso azy teny amin'ny hopitaly? Eny Firy andro any teny amin'ny hopitaly very reto dia tsy mba nanao izay fomba azony natao hiakarana taty izy eny fa na dia mbola ao anatin'ny asa tokoa aza. Sy eno fa ahoana ozy izy ho tolozanareo romena eny eo fotsiny ariko. Eto teky telefôniny eo aloha itsoko azy Ka ny telefonako angeka tsy mandeha. Ka izy ary ny telefoninako e. Andrasa aloha finosy tsara aloha ny zazakely indri fa sao dia mangatsika ry fanja. Finosy tsara amboary tsara ny lambana. Eny tsy maninona izany akio zazakely efa matory ioko. teneno aminy re marina ry sy eno Marinina ry Fidy fa marinina ka eny nafeninareo apetrao iny telefôny iny aky ry fanja. Apetrao fa iny. nahoana Tsy azo azy tsony ry. Tsy afaka ny andray antso avy amin'ry tsony doda satria
satria maty akizy ry Fanja. Maninona tsara zeno Zany hoahy maty Doda. fa inona aloha zany lazainareo amiko zany fidy amin'ny teneny ianao fa marina ve zany zavatra mbarany-seno zany fa voavinonareo ny teny tamiko fa hoe hiakatra tsy ho ela izy ko hoe zao dia lazainareo amiko fa maty Fanja mahay zare mionony tsy azoko ange zany reto hoe fa naninona fianakaviana rehetra ny tsy nisy ny laza tamiko samy namango teo avokoa izy rehetra nijery an'ity zanakay tiako nahoana ry zao vao hoe Efa samy nahafantatra ankizy rehetra reny saika tsy nisy sany teny tamindrina andray aza. marina ve zany lazainareo zany Ny fahasalamandresy ny zazakely no ntsonjovona tamin'izany mantsy sao dia hoe sanatria anataitra ny reny fahafantarana an'izany rehetra zany. zeno teneno manofo ve marina ve ki zany Za tokoa nandray ny anjo avy tany amin'ilay toerana nesany tadidindry talohany nandanantsika tany amin'ny hopitaly iny. tamin'iny fotoana iny ve Tamin'iny no naresako ilay vaovao ratsy voalohany. Tsy sanylaza tamindry ihany noho ny fatahorako ny fahasalamandry ry Fanja. Tamin'iny andro iny ihany koa mantsy dia teraka indry. andray Doda maty ve Dode Okizay kia. Doda tsy minao zany areto laiko zany tsy maty ianao Doda tsy maty zany Doda zany teraka izy ty namony tany tsy lazao amiko reto fa tsy marina zany mianao anatiny fotsiny tsy Doda avelanao eto ve Okizay kia. mahay zany olona Fanja Zany mihitsy. efa anjarany Andriamanitra ny manjatra ny fiainantsika zanak'olombelona ety an-tany ka tsisy an'izany izy anjary rery ihany zany mahafantatra izay mahasoa antsika re. Doda Tsara ilay venana kely maty tsy maintsy nitazomina naritra vao nasitrika tany am-pasana satria mbola nandry ny fahafantaran-drenomarina ny avany vao nandevina azy. mafy amiko akiza mafy Lasy Doda. Lasy izy fa kosa namela ny zazakely tia ho andre hosolona izy. raha ny fahafatesana to efa tsy zava-baovao amiko tsony to efa mahazatra amin'ny mianao anatiny fa ireo olona izay tsy maintsy etindra fahafatesana manaraka azy no mampalahelo. Zahakiny raha tsy vitana dia reny olona reny no namony tany tsy satria raha tsy niaraka tamiko izy reny angamba mbola velona teo avokoa hatramin'izay. Ay, okizay kia Fanja. Okizay. efatra kia. Manana zazakely ndry ankehitriny. Manana ny fanantenandry ihany koa. Io kolokoloana tsara kia. Dia ataoko ahoana rereto ty zazakely ty Tsy maintsy miatrika an'izany ndry ry Fanja. Miatrika ny didy amin'ireny andry amin'izao fotoana izao indrindra indrindra. Eny ty tokoa angamba ny solony aky andeha asiako hoe ataoko hoe solony anarany rehefa isolo sy andeha amin'ny anaran-drainy ihany izy solo mety zany Maherezaka io Fanja. Aza manandry efa eto foana izay tsy hanarandry koa amin'ny fiainana rehetra. misaotra kia lavafany nefa ny azo tsisy tsony kosa angamba fanidiminy tsisy tsony zany satria resy ny fanambadiana lavo amin'ity farany ity ka tsy ho tafarina tsony. Ndry ihany koa efa manana zanaka indry ka inona tsony moa no mety ho olana kia. maninona raiky raha zany maty Ay, fa maninona ry zareo an-trano no entiny manaraka azy ihany fa tsy zay ny fahavelomanao zazakely eo angamba nandrasana amindry kia. Izy akijerena fa raha sanatria ka lasa tany ndry dia nanaraka mba amin'ity zazakely tiako nge. Zazakely tsy manatsiny ampiny izay. eny mety izy tafahoatra loatra tokoa angamba zany teniko zany nefa tena mafesatra loatra kiny fahoriana netiko nandritran'izay taona vitsy mifandimby izay Maherezaka ia. mafesatra loatra asa misy olona mitondra n'izany fahoriana izany toa koa vi any ananinanina any raha misy inona no ataony amin'izao fotoana izao dia inona koa ny vahaolana ny raisiny mba nahafahany niarina teo amin'ny fiainana. Mba hampalahelo aky indry ry Fanja. Zeno Ahoana ki? tsy misy zavatra fanandrifotsony angamba ki amin'izao fa nefa ny ty
mety efa aiky amin'izay ndre ankehitriny fa tsy kisendrasendra ntsony zao fa efa voasoratra meloha dia toy izany hatrany fa kely lala ny fiainako mahirezaka ia dia tokony onona amin'izany ave zany manahoana ilay zazakely eo ry sy eno salama tsara kosa aloha izy dongadonga kely mahafatifaty ery tonga taiza tsara e tsara kosa izany ary fanja manahoana afaka no aiza moa izy eny fa na dia mafy tokoa aza reny donany atra tamin'ireny tsy maintsy mibanjana ny ty zanany ty kosa izy ry fidy a tena malahelo an'iny vehivavy ny amin'ny foko manontolo mihitsy ary sy eno tena marina moa iza moa no mahelo an'izany tantara izany ka tsy tsetra azy nalahelo azy kosa ry fidy a fa dia inona loatra raha mahatonga an'izany sa inefatra nanambady ve dia inefatra ny saona ihany koa inefatra nandevina tsy misy anjarana tokana ho azy angamba amin'ny fanambadiana ry fidy a raha ny fahafantarako azy mampieritreritra ihany fa nahoana nefa ireo lehilahy rehetra niaraka taminy no atelo ny fahafatesana avokoa tsy marary tsy maninona nefa izy ireny fa dia toy ny aran-javatra izany fotsiny tsinitsiny eo ranga dia maty eno a mampanontany tena ihany tokoa matetika misy zavatra hafahafa mihitsy izany ry sy eno dia tsy haiko miezaka ny tsy eritreritra n'izany ihany nefa tsy mety ny saiko voan'io malina izay antso ny raisinao nylazan'ny fahafatesana izay nge izany doda no niresaka tamin'ny havany sasany taty Antananarivo tamin'ny telefoniny fa hoe hiakatra no surprise amin'ny fanja dia izay tsinitsinina teo nefa dia hoe maty n'izany herinaratra lehibe izany holy ny asany moa fantatrao ihany fa milalaony sy mametaka n'ireny herinaratra ireny any amin'ny faritra tsy misy an'izany ka azy efa fanaony nge izany izany indrindra fantany izay ataony sarotra ihany ny laza hoe tsy fitandremana izany olona efatra ve dia tsy hitandrina avokoa maty noho ny aretina ny sasany maty vokatry ny lozam-piarako dia tampotampoka teo ny sasany dia tsy hay mihitsy re sy eno mandreraka ihany mieritreritra n'izany rehetrarehetra izany ry fidy ka samy tetotsika sy ianao vavolombelon'ny zavatra ny atao taminy tsy nisy ny afina mihitsy izany dia hono ary sy eno ahoana ny tokony atao mba hialany amin'izany tsy tokony any ambadintsony angamba izy ry fidy a izay ny eritreritro amin'izay dia tsy misy olona maty intsony fa nambadiana azy fahafatesana toa mifaningotra izany aminy rehefa misy fanambadiana dia misy fahafatesana dia tena tsy afa-misaraka tokoa ve izany izy raha teo koa efa nandray an'izany fanapa-kevitra izany ange ry fidy izay ve ny nambarany mampalahelo izany ry sy eno izay angamba ho ihany mety aminy izay karakarana sy ny halehibe an'ity zazy ity sisa ny verina rehefa tsisy vokany ihany ny fanambadiana ry fidy ka io zazakely io izao mifahatserovana ho azy angambany izay angamba ay tsy hitakory ake dia 5 taona sady izay isolo kely koa tia moa izany efa 5 taona sady koa moa ki andray 5 taona sady tokoa mandeky ny fotoana 5 taona no namoizako ny dadan'ity zanako ity tsy izy rery ihany tokoa fa izy telo lahy izay niaraka tamiko tsy efa dimy tantara ve izany ankehitriny akia ahoana kisa eno fanadino an'izany mora foana eo tsy mora kosenana izany fantatry indri tsara fa zavatra tena mafy tamiko izany aloha dia marina tokoa nandritra n'izany fotoana izany tokoa akiny nandraisako fanapahan-kevitra ny tsy hanambady tsony dia za solo kely zanako sisa ankehitriny mahafinaritra ny mahita anareo mianaka miara-ny fampitatana amin'ny fiainana kia tsy naneo ankovinana dia mafy tokoa aza ny zava-misy rehetra afaka no aiza moa kisa eno izay aloha dia marina tsy efa manoatra tokoa angeny teny mahereza foana ki fanja aza diny fa izay dia tsy mitsahatra ny vavaka ho anareo mianaka tadidindri ve ninona ki volana hafililoatra izao tokoa kiny namozako any doda tadidindri hay tokoa fotoana ohatran'izao izany maizim-bolana izy amin'ity dia ireo vina moa izany aniverserany solokely akiry fanja amin'ny herinandro tokoa ka isa-taona rehefa mitsingerana izany fotoana izany dia be ny zavatra ny famafao atao tsaiko amin'izany rehetra izany mieritreritra ny zanako mieritreritra ny fiainako doda sy ireo olona niaraka tamiko akia ka tsy afaka misaraka amin'ny tantaran'izy eny ity zanako ity efa manomboka manontany ny dadana izy izao mazava ho azy satria tsy tahaka an'ireo ankizy miara-milalao aminy kosa ny anki izy
Izy ireny manana dada izay riariany amin'ny ankizy namany. Ny zanako kosa tsy mba manana an'izany, nefa izy dia teraka. Ary manomboka manontany any dadany izy sady ankehitratrany ny tena mamaly an'izany satria andainga aminy tsinona. Ka tsy afaka nilaza amin'ny marina mihitsy indri satria izy mbola kely loatra ka. Sahoana ny famalindry azy amin'izany? Lasa izy hoa, lasa nandeha any lavitra any dia mbola tsy miverina. Izany? Fa manontany matetika eny ilay zaza hoe roviany dada no hiverina e. Dia roviana tokoa moa izany. Anga izy hiverina tsony. Rehefa lehibe izy dia afaka mandandalanda tsara, atsapan'izany dia ho lazaindry aminy marina rehetra. Ka rehefa fotoana toy izao indrindra anie mampitamberina amiko ny tantarako rehetra e. Efa pejy vaovao an-tantara ndrika ny fahatongavan'ny solokely tamin'ny 5 taona lasa, ka ao ka iova arak'izany ny pejindria manomboko izao. Seno a. Ahoana ki? Raha afakapitsoky ny fotoana hitsingerenan'ny androna hafatesany doda. Fanaoko arak'izany ny manaritra voninkazo azy. Tahaka izany ihany koa rehefa mitamberina ny fotoana nahafaty azy roa lahy. Dia andeha hanatitra voninkazo any amin'ny fasana izany ndry io? Eny akia. Izay nino any hoko sy angatahako famelana amin'izy ireo no ny fahafatesany. Tena mahatsiaro tompona andraikitra amin'izany ikiza, no sady fahatsiarovako azy koa e. Tsy maninona ki izany raha izay ny fantatrindry fahafahandry eo amin'izany eritreritra izany a. Ary fahaizaka hifidy. Fidy? Tsy ao fa mbola lasa nivory any am-pianarany zazaka izy a, lasa nivory any izy. Ay! Mandalo ihany izy angamba rehefa avy any satria efa nambarako taminy fa handeha mangy anareo mianaka izay. Ay! Tsara kosa izany ko. Mandre-piadanana ry doda. Amin'ny fotoana ohatr'izao dia saika mahita an'ity lehilahy ity manatitra voninkazo eto amin'ny fasana eto foana koa. Olona sarobidy aminy ihany koa angamba ny nafony. Tomany fatratra izy amin'izany dia mandohalika ora maromaro eo. Ary saika za foana ny mandeha mivoaka ato alohany. Eny fa na dia izy aza nitazako melo eo. Tena tafalatsaka lalina any am-pony ny alahelo. Fiainana avokoa izany. Ary aleo aloha mandeha amin'izay fa ohatra ny mikotroka anie izany andro izany. Tena mety ho avy ity oran'ity raha izao fahitana azy izao a. Jereo raha tsy efa manomboka mitaitaika izy izany. Io ary le fanahiko. Tena avy be ny orana. Bus rehetra koa feno daholo. Ny andro ty efa miariva ihany. Za ty dia taraiky aty. Vao nivoaka ny vavahady sy mety ara-teo dia efa bosaka be ny orana. Dia efa tery miariko eto fotsiny hatramin'izao. Inona rehetra ataoko hoe? Ohatrany tsy ho vita aloha raha ny andeha tongotra amin'iny ka. Nefa raha hiandry fiara tsy misy mandray tokoa tsy vomaika baleny. Inona izay no ataoko hoe? Iny ilay olona manatitra voninkazo niaraka tamiko tao fa mivoaka. Ary mitondra fiara anie izy. Tena mitodi-domaka any amin'ny lalana leriko mihitsy izy. Ka maninona moa raha izy ny angaviana mba hitondra ana dia amin'izay toeram-pijanonana ny taksi fotsiny ihany azy. Eno hoa. Andraso aloha sakanana ka. Io eny fanjanona. Ie, azafady indrindra nge ramose e. Sao dia mba afaka mitondra ange ianao e. Mbola lavitra mantsy ny mody ka mety ho tratralina aty an-dalana. Ny bus makany aminay koa efa sady miavitso ny feno avokoa ka tsy mandray tsony. Izany efa efa ela ihany ny andro sy niaritra teto amin'ny antsika teto. Ie, renao ve izany e? Fa maninona anao tsy mamalika ay? Ie, mba miavonavona koa izany raha olona. Aleo miala teto ka mazafizafy fa tsy hitondra izy izany. Nakary ny fitaratra ny dia iny izy no lasa ny rivatra. Za fotsiny no nataony tsara jery teo. Dia inona reno ataoko hoe? Aleo ranga mandeha tongotra. Aleo mandeha tongotra any aloha any. Rehefa tonga any aloha any ve tsy ho teo ihany ny atao. Any mba mety hahita taksi ihany na fiara hosakanana. Tena mafy ty a.
tena tsy tantoko tsonitsy zany ka tena tsy tantoko izany atsika izany fa andeha ivilatsa misy toeram-pisotroana kafe tsara iaraka sady mba hisotro zavatra mafanaka marina raha tsy arary am'ty a miteny ty tena bosaka hatrany paladika hatrany atakon'io tsy misy afa-tsy client tokana ihany koa eto mba hanaovy kafe mafana ange azafady e dia mba asio mofo vetivety ary madama tsy fa tsy ilay olona tario koa ve tia mipetraka misotro kafe amin'ny latabatra amin'ny sisiny etsiri ie tena izy io ary ka io ivelan'io marina ilay fiaranetiny fa za koa ny tsy nijery tsara talohan'ny dirako tato a ay janona teto koa zany izy mba ratsy fanaka na dia nitondraka miela tato amin'ity toeran'ity aza ve dia tsy nataony akory nefa dia efa hitan'izao fa lena no nijoro teo amin'ny sisin-dalana teo reto ary le commandement madama misaotra betsaka tompoko andeha antso mifidy aho hoe resaiko tsy nana fiara ty ka ie tena izay tokoa ny mety andrasy hoe nefa atao lobato koa ary ty fonday ity dia tsy sevitra tsony koa ane zany dia taraiky aty ahy zany fa inatsono andraso alo isotro an'ity kafe ty dia niandriandry an'ity orana ity tsy hitsahatra eo ihany ve io dia rehefa mitsahatra io mandeha ineny ilay olona fa nitsangana dia nandovoy sotra betsaka ary fa mbola lavitra nga raha misety mody mbola lavidavitra tokoa mbola any akaiky ny nambato fotsy ihany zao no alehako any ambato fotsiny izy no mody izany hoe mandalo eny aminay nge zany ny lalany dia inona ary ny antony tsy hitondrany ahy sa tsy fantany hoe mandeha any koa andraso aloha anontaniko hoe mandalo ny avolosa tsy misaotra betsaka ry se ramse azafady indrindra hoe raha andeha ho any ambady fotsy any ange ianao mba afaka mitondra avy ataoko fa tsy maintsy andalo eny aminay ihany ianao tsy manina re toko fa meko izay tokony sarandala ny taxi ianao tsy vola tokony omeko anao lazao fa tsy maninona alohako izany azafady tsy taxi akory ny fiarako na fanateran'olona amin'izay mifanandrify amin'ny lalana alehako ohatra velona ianao zany mba famaliny ahy ohatra n'ireny olona misy rivotra ireny tsy nampoziko hoe ohatran'izany ny toetrany raha ny fahitako an'le endriny ivelany tsy taxi hono ny fiarany fa izy moa no miteny hoe taxi ny tomobilina efa tsy nanaiky hitondra ange izy rehefa tsy nijanona tary aloha tary fa za koa ny adala mbola nanantona sy niangavy azy ihany karaha marary amin'izao moa ndritra fanta dia mba ahoana ka tratra ny orana raiky izako izy moa no nanapo ny taxi be kotsiny izy amin'izay indrindry mifiry vao tonga raha zany azy zany tsy nijanona tety dia ahoana ty zazakely ity so ihany tokoa ka izy fa tsy nentina tany fa raha tsy zany naharary tany angambaka io zanako io jerefa malahelo andry izy io zao rehefa mahazo hafanana tsara fotsiny dia tsy maninona ka tokony nody alohaloha ihany ngendry za koa moka ve hijanona anao inandry se eno ny olana anao avy aloha ka voatery tsy maintsy hoe niandry azy nitsahatra vao nandeha teny an-dalana koa ary mba nisy olona ohatra ny nanome krizy azy zay fa ahoanaky hitandry niara-nanatitra voninkazo tamiko tao amin'ny fasana izy teny fasana dia andeha hodany ambady fotsy ve ki izy dia mba niankaviako hitondra dia tsy nety andray kosa fa maninona honaky lehilahy miavonavona be zay kile izy lehilahy manao teny anavona fotsiny mahasosotrana no mieritreritra azy azako ka tsy fantatra tsony kosa angeky izay olon-dratsy amin'izao fotoana izao ry fanjy ka zay angamba ny mety ny tsy nitondra ny andry fa ny salasala izy za ve za olo ohatran'izao ve kiry se eno dia inona ky fedina ty amiko aty tena ry toetsain'ny olona mihitsy aky nefa miova angamba eny fa efa tonga ty an-trano aloha indry izao dia misaoran'andriamanitra marina ky zany fa inona ary zany lazain'ity mpampianatra ny solokely ity zany
tonga ty aitsena ny zanako avy nianatra dia lazainy fa hoe efa lasa niaraka tamin'ny ankizy namany teo hono izy. Hatramin'izay nefa misy mitsena foana izy ka nahoana ny androaniny hoe hiaraka amin'ny ankizy. Dia ankizy izy akoa ary izany. Manahirana ka. Lazainy fa namany miaraka mody aminy hono. Ilay ankizy izany nisy nitsena dia nanaraka azy izy. Za koa moa nitaraikiraiky vao tonga taty am-pianarana fa mbola mividy an'ireto fanafody reto tany amin'ny farmasiako. Dia efa tonga any an-trano izany izy izao ka. Orifanja, fa ahoana? Inona no ataondry aty? Sao dia mba nankaty amindry aty iny zanako a. Solo a? Anao inona tiaka izy a? Fa ngatsy nianatra ry zareo androany? Ka nianatra izy. Ary avy any am-pianarana mihitsy teo ry seheny fa tsy antsony ange izy. Fa tsy antsony ahoana fa tsy azoko e. Tsy ano ahy izy. Fa ahoana ary izany e? Dia nakaiza ny zazakely? Ay, fa nakaiza ary izany ny zanako aky ry seheno a. Tsy aty ve izy? Tena tsy nankaty aminareo izany izy? Tsy nandalo teo mihitsy izy ho aho mantsy-ndry. Androany tontolo aho dia tsy mbola nitazy mihitsy. Andriamanitra, tena mampitebiteby afatratra izy ho zavatra izao seheno a. Aiza ny zanako? Fa izy anefa niaraka taminy e. Fa nga navela mpampianatra andeha izy raha tsy tonga tany ry tsena anazy ka. Ka niaraka tamin'ny ankizy namanty eto tanàna ihany ange hono izy. Dia izay namela mpampianatra azy hivoaka. Tahaka amin'ny fanaony indraindray ireny. Ka mandehana jereo aloha izy. Eny ary e, andrasana aloha ki anontaniana indray ny ankizy raha izany a. Reo efa milalao roa daholo zareo. Seheno a, andao aloha itsika sindrimba hiaraka hitady azy a. Andao moa aky a. Ka andao aingana ary e. Seheno a. Ahoana e? Dia tsy hita izany solokely. Efa tapitra nanontaniana avokoa ny ankizy rehetra. Fa ahoana ary izany e? Aty an-trano koa nefa tsy misy. Tsy mbola tonga aty koa izy. Ay, seheno a, verika izy zanako a. Verika izy solokely a. Aiza ny zanako e. Lasa zarina le any zanako izy any nakazy. Solokely a. Mitony aloha ndry fa nakaiza fotsiny teo ary izy. Tsy amindry mantsy a. Iza ny ankizy niaraka tamin'ny raha izany. Tena tsy mba zakako mihitsy aky mieritreritra an'izao a. Marina moa. Niaraka nivoaka tamin'ny ankizy ihany izy izany ko inona indray moa izany dia nakaiza nefa. Dia ahoana e. Torohevitra inona ny atao seheno a. Ohatray. Dia hiandro fotsiny eto ve tsika sa ahoana e. Andraso aloha kia, andraso aloha. Andao aky anaovana filazana aingana any amin'ny radio a. Sa ho any amin'ny polisy. Filazana aiza no atao fa zaza vao teo ve no very dia Karaha tsy hiandro fotsiny fotsiny eo eto ary tsika a. Raha toe mpangala jaza marina ny nakazy. Ka tsy efa lasa lavitra very zareo. Andao moa aky a. Sao dia variana amin'ny lalao an-dalana ny fotsiny aky ry zareo raha nieritreritra a miaraka amin'ny namany a. Dia lalao an-dalana izy e. Tsy amindry mantsiny a. Efa impiry vezivezy tamin'iny lalana iny tsika sindry izao teo ka. Dia ahoana ary izany e? Inona ny eritreretindry atao manoloana an'izao zavatra izao? Tsy haiko aky a. Dia hipetraka fotsiny andry azy eto fotsiny izany. Vao maika aky tsy mandry amin'izany mihitsy ny saina maneritreritra aky ry seheny fa andao aky a. Dia lasa aiza tokoa ary le zaza izany. Inona dia nanesika azy handeha tsy handrindry ohatran'izao? Tsy haiko aky a. Isan'andro na izy nefa dia miandry eo foana na dia taraiky aza vao tonga makazy. Izao le tena manahirana mihitsy a. Tena mijaly eritreritra aky atao ampiandrasana azy a. Seheno a. Ahoana e? Tsy atombona amin'izao mihitsy aka. Dia hipetraka eto an-trano eto fotsiny ve? Aleo angamba aky andeha hojereko any ivelany ihany izy ka. Asa tsy maninona fa andao indray aloha andeha. Aiza aky izany a. Misy mandondona ambaravarandreo fa jereo aloha e. Izany ve? Mandehana jereo aingana fa inona no andrasandry eo e. Ny zanako marina. Solokely. Ny solokely ve? Andray. Fa taiza ianao ny solo a. Taiza ianao efa taizatraizany eny izao nitady anao nefa tsy nahita anao e. Fitebitebiko tato. Solokely. Manahoana nareo tompoko? Manahoana ianao tompoko? Ay ianao ihany. Fa nentinao taiza kay ny zanako e. Fa izy io ry fanja. Mahafantatra indrindra izy io. Fa nentinao taiza ho any zanako. Mpangalajasa ve ty olo ty sa ahoany? Moramora aloha ry fanja. Azafady fa tsy mpangalajasa tompoko. Ieno ara raha mpangalajasa tokoa ve izy ry fanja dia tonga anaty trano solokely aty amindria. Tsy izany mantsy fa hitako tary an-dalana tary izy. Ohatrany hoe zaza very izany. Lalana taiza kay taiza? Tary ambony lavitra tary e. Lalana atsasakady miala eto amin'ny tranonareo. Toerana akaikin'izay garazy nanamboarako fiara izay ilay izy.
ary efa ela ihany a nahatazana azy nipetraka nytomany teo amin'ny toerana ray teo dia natoniko izy dia nanontaniako ary nolazainy tamin'izany fa tsy hita ny lalana mody dia nanontaniako ny toeram-pianarana izy ary izay ny fantatro ka nandehananay tany. Rehefa tonga teo moa dia nihidy ilay toeram-pianarany ary nolazainy fa efa hitany koa ny lalana mody. Tsy sanamela azy andeha irery fa naleoko naterina taty mihitsy izy ko so sanatrika very eo indray. Andray anaka, fa inona no nataonao tany lavitra be tany? Ondry solo, fa nanao inona tany ianao Raha nambarany ateny an-dalana dia niaraka tamin'ny ankizy ny namany tokoa izy ka asa izay nifandozany zareo avy eo. Efa impiry moa ianao tenenina foana tsy andeha anitadiany akafany? Ka mety ireo ankizy lehibe taona noho izy izao no nitarika azy tamin'izany ko. Solo Mihainoa avy ianao efa miteny anao foana fa rehefa mirava dia andrasanao ampianarana foana neny. Raha tsy neny makanao any tsy mivoaka intsony ianao. Mazava? Tsara hafarana ihany ny mpampianatra azy fa raha misy fanondroany ny ohatran'izany manahirana ihany madama. Mafy angezany mamoy zanaka izany sa tsy mba mafy aminao zany? Marina tokoa izany tompoko fa misaotra betsaka anao tamin'ny fahasaranana nanaritra azy taty. Tsy misy fisaorana tompoko. Zay fa velominareo. Veloma ary ianao tompoko. Ndry toa tsy nampandroso azy an-trano akory tindreny tsy nisaotra azy tamin'izay nataony tamindry tamin'ny fanaterana ny zazakely ty taty an-trano aky fa mianahana fotsiny eo ndry. Fa adindry sady ve ny fitebidebindry teo sao dia mamenatra ny in'olona iny ry fanja. In'olona iny ve? Sady angamo efa fantatry ndry izy iny na izy aza atao ohatra ny somary gaga ihany nahitandry. Nefa na izany ihany tokoa aza tokony saotra azy ihany Izay ny fiatsika tsotra indrindra tokony ataondry sy naseho andry taminy. Marina aky izany angamba tsy mbola lasa lavitra izy izay Vao ambadika ao izy raha nandanany teo aky eo ary aloha ianao ry solo andrasony izay vetivety aky izy mandana aky andrasokely vetivety hoe Ahoana izay? Misy adinonao anga? Misaotra betsaka anao tamin'ny nanateranao ny zanako taty ny fahasairananao. Ay, zay Noho izany dia fifaliana ho amin'ny manasanao androso ao an-tranoko na dia hoe hiara hetaheta aminay telo mianaka fotsiny ihany aza. Tsy manam-bola amin'izany fa tsy mahatra fahadiranova na akory ka hoe sanatria tsy sakafo raha tsy ao an-tranon'olona. Andray fa angamo aminao izany ny dikan'izany teniko izany ka. Ary raha mangetaheta ihany koa tsy sotro an'izay ranom-boankazo any aminao akory manam-bola afaka mividy ka azafady indrindra. Andray tena tsy napoziko izany toetranao izany Azafady indrindra aleo andeha. Fa izany ve no tiako tenenina aminy azo ny ve aloha ny zavatra tiako ambara aminy hoe ho fisaorako amin'ny olona naterany zanako ny antony izany fa tsy misy ifandraisana amin'izay zavatra rehetra teneniny vavan'izany akory. Ohatray fa olona ahoana koa ary iny tsy azoko mihitsy. Dia izany aky iny nataony se eno Ohatray fa ahoana koa ary izany fa olona marary saina ve iny olona iny sa ahoany? Ka raha tsy marary saina tokoa ve moa aky ianao an'izany Nefa dia nilasaindry zanaka indry fa nivitanany gato izy teny an-dalana raha nitaraina noana. dia aiza izany izany mofo mamy izany ka. Efa lany ny koa aiza indray Fa iza marina ary eny olona iny ry fanja tsy azoko mihitsy ange hitandry ve iny ange le olona nalazaiko tamindrindray andro iny ay ve le hitako teny ampanaterana voninkazo no an'ny doda aoka fa izay tokoa vao tsaroako aky dia iny olona iny le izy ay ve dia mbola izany ihany ve kiny navaliny andry teo izay neny saika tsy niresahako taminy teo nefa marina aloha fa tokony hisaotra azy ihany anoho ny nataony. Raha fantany ve fa zanak'indrika izy solokely dia anatitra azy atraty an-tranondry tahaka izay nataony teo iny olona iny. Raha fatany fa izany reniny tsy nanao an'izany tokoa angambaka izy fa inona ary izany ny tena mahatezitra azy amindry raha izany tsy haiko mihitsy akika za zany mba niangavy azy hitondra tamin'ny fiara tamin'ny indray mandeha iny sa inona tamin'ny fotoana iny tokoa izy dia fahafahafa maly resaka tamiko nefa inona ny tokony hatezitra azy amin'izany nefany dia tsy fantatro mihitsy aky izy ao an-tsain'iny olona ray fa dia tsy mitovy amin'ny olona rehetra fa ohatran'ny olona hafa mihitsy ka ahafahafasaina ny olona amin'izao fotoana izao raha izany no izy rikala nefa dia lehilahy tanora salama sy tomady ohatran'ny rehetra eny akiko tsy hampozina hoe anana toetra ohatran'ireny mihitsy
inona ny tiana tongavany amin'izany araiky fa tena ohatrany tsy mahazo mihitsy a dia efa fanena fandroany ve kizahay dia mbola zany ihany nataony tena tsy azoko mihitsy ka avo be zany ora izany alisaka tsy mitondra elo ihany vao mibotsaka be tahaka izao ty izy tsy nampoziko mihitsy aloha raha ny fibalika amin'ny masoandro tanykeo atoandro iny dia voatery tsy maintsy andeha amin'ity ora matetika indray izy mahandrerika andray raha mandeha mafozany moto izany amin'ity lalana malamo ity jeroera tsy mirombo mafy dia mafy izy zay andray marina jeroera tsy firitika taty amiko avokoa le raha maloto miavaka tele voan-dalana tery nefa nge dia lalana malalaka be io e angamba voatery tsy maintsy anisy amin'ny lavaka izy ka tena koty efa lena io ka tsy maninona saingy tsy fantatra na raha ninona indray zao na raha ninona fa dia mifafy aty amin'ny tena ty daholo hoe efa ino izany andriamanitra ile moto teo amin'ny anjely eo voan'ny arabe io andraso aloha jerena iny aingana io kosa eny fefanatsiaro tena izy zany ka fa aizy ty misy aty efa nanao hoana ianao zay fa naninona ay marary be nge zany roako zany ie aza mbola mihetsiketsika mahery aloha anao fa misy parady raha mipetaka anao eo amin'ny andronao io e fa naninona nasianao an'izany tsy tsaronao ve ny nanjoanao e fa naninona aho ny anjera tamin'ny moto ianao nianjera tamin'ny moto dia aiza zao le moto nentiko le moto sy mba ivelany ao ka angamba tsy azonao entina ntsony andray lohanao voadona mafy e ianao raha teo moa tsy nanao aro loka naparatra ny lohanao sala amin'izao mba tsy nisy fiara nyfanena taminao azako tena zava-dozy zany dia nentinao taty an-tranonao tsy tsy tranoko akory ety ka maninona tsy tranoko ato fa aiza ary ty misy aty e fa aiza tsy misy fantatra nge tranon'olona ety akaiky ety ihany misy atsika e fa naza koa zany e mandaly fotsiny ihany ny ety e nandeha tamin'ny lalana dia sendra nahitanao dia aiza zany mitompotrano ao anefitrilany ao izy mikarakara zavatra ao anao ay andraso kely irirana kely aloha na zany aza moramora ihany ka ao efa azoazo dia ianao zany mitondra taty sy nanavitra raha izany soa za fa nandalo tamin'iny toerana iniko tsy nisy olona nandalo mihitsy anie noho ny orana avy fa naninona moa ianao no namonjy maninona fihetsika tsy hanomezako raro no anao zany nataonao zany marina tsy azoko ny tianao tenenina za namonjy anao indray ve no vehivavy mitonatonana loatra ianao e azafady raha mise mba moramora kely nge ty vavanao e tsaroa fa raha tsy sendra nge ianao ka efa maty hatrizay ka naleoko maty toy izay zao hoe ndray dia zany ve mba visaorana setrinao ay tsy nampoziko eny e nitoetranao ve moa vaovao amiko e fa amin'izao zavatra sarotra ny anjady taminao zao tsy nieritreretiko hoe mbola ohatran'izany foana fandraisanao eny fa na dia efa teo ambavahoana amin'ny fahafatesana azy ianao dia ianao ve mihevitra fa fanavotanazy ao nataonao zao hoe na iza mahita sy mitsara n'izay fihetsika nataoko taminao zao dia ataoko fa samy anamarina an'izany avokoa tsy nahatsiaro tena teo voan'ny arabe nge ianao e noho ny bataiko dia netiko taty amin'ity trano ity soa ihany koa aza ry zareo ireo fa mba nanaiky nandray anao dia anome tsy ny tompotrano nanaiky napetrano sy nitsabanao koa zany ianao raha izany noho izy mila miresaka amin'ny tompotrano aiza izy ireo dia mandany ianao mitsangana makao anevitra ao raha te resaka aminy antsoa izy na ny manao azafady amiko zany tao fady aminao e mandehana ianao mitsangana dia mandehana ao anevitra ao sao dia anomezanao tsiny aho indray zany rehefa aveoko olona manana ny tongotro koa e ka afaka mandeha miantso azy mazava ianao koa ohatra ny mamila fila zany eno mandehana mitsangana eniko
tsara fa nisaotra sy nanome vola ny tompotrano ty lehilahy ty no ny fanavotan'izy ireo azy. Mahagaga zany raha nieritreritra azy anometsiny ny mpampiatrano azy a, dia inona marina ary zany no tena ao an-tsainy. Toa tsara fanahy tamin'ireo olon'ireo ery izy, nefa nanaovany ahy teo. Ny fahasairanako amin'izao famonjena azy izao, ny fahatarako indrindraindrindra, efa naharitra ora maro anie izy vao natsiaro tena teo e. Raha zany move za mihitsy anie zany no tena alany. Zay ihany no hitako fa mety hanazavana an'izao fihetsiny rehetra amiko izao e. Fa olona hoana marina koa ary ty rangahy ty e. Ty izy fatao. Tsy napoziko toy ireny ny firesako tamin'ireo tompotrano a. Fa maninona anao firesako aminy? Taony saotsaotra sy nanome vola azy mihitsy ary ianao teoko. Fantatra amin'izao endrika eo izao fa olona tsy mahalala fomba mihitsy ianao. Moramora kely ianao azafady a. Tsy mba angina amin'ny fahamarinana e. Ka ahoana moa ny hitsaranao ahy amin'izany? Inona ny mety manafitohana anao amin'ny fisaorako tompotrano izay nampiatrano ahy sy ny nanomezako vola azy ireo? Sa ve manantena ny azo vola avy aty amiko koa zato ianao? Azafady fa tsy mpizara vola amin'izao olona rehetra izao ary madama. Sady tsy hangataka no tsy handray vola avy any aminao ahy e. Ataoko inona? Manana ny ampy amin'izany ny tenako fa tsy dia fadiranova araka ny heveranao azy akory sanatria. Ka inona ary mampanahirana ny sainao amin'izao zavatra mety ny fanarahanay sy ny tompotrano e? Nisaoranao ny tompotrano tamin'ny famonjen'izy ireo anao? Ianao no niteny an'izany taminy. Dia maninona? Movy tsy fihetsika roa mifameno na ny batako anao izay tsy nahatsiaro tena tery avoan'ny arabe ao aty an-trano sy ny nanomezan'izy ireo fanafody anao. Nefa dia nisaoranao izy ireo. Tsy tahaka izany kosa nefa nandraisanao ary vao nihiratra amin'ny masonao fa fahatezerana sy teny mahery isan-karazany no mivoaka amin'ny vavanao. Ka moa ve rariny izany aminao e? Raha ny nataonao mbola veriko ihany fa tsy hisy saorako sy hiderako anao akory izany. Tsy nisy nanery anao hibatako ange, dia tsy nisy nanery anao hamonjy ahy mihitsy na nkely azy. Marina izany? Ianao rery no nandeha tamin'iny lalan'iny ianao. Ka rehefa tonga tato amin'ity trano ity dia nanjary olana ho an'ny tompotrano ka voaterina anao an'izao fomba rehetra nitsaboana azy ao izy ireo. Ka ataoko fa rariny aho raha hisaotra azy ireo. Mazava nefa ny nambarany raha niteny izy hoe io tovovavy io no tokony hisaoranao voalohany, fa raha tsy izy tsy hay intsony izay mety ny hafaranao. Dia nanaiky ianao nefa tsy nanatanteraka an'izany. Tsy nivaliny tsy hanao an'izany aminao mihitsy eny fa na dia nanaiky azy ireo tokoa aza. Eny za koa anie tsy hita mampisaorana avy aminao akory, fa mba fahalalam-pomba tsotra ny tokony nataonao. Izay olanao any tsy fantatro, tsy aza any ary tsy misy hidirako koa. Ary maninona koa ary no natao hifanena aminao foany? Manakaiky ny lalako an-trano tokoa ianao. Ka moa fidina moa izany aminao? Heverinao fa moramora ao ohatr'izany moa no mandrenesy teny avy any aminao. Toy izay fanaonao eny tsy mampaninina azy zany amiko dia tsara ny nataoko satria nalavitra ny olona andro any. Ataoko fa fihetsika tsara izany. Enao rery angamba no anameloka amin'ny fihetsika eto tany. Tsy maninona izany. Efa maina ihany koa ty ny akanjo ka aleo amin'izay andeha. Anao veloma sy saotra ny tompotrano dia lasa. Azafady. So iverina fa tsy misy mpiantso ary raha tsy ianao. Ary aza sakananao ny lalako Madama, tsy izany fa tsy manam-potoana lanina aminao efa betsaka izay fotoanako very izay. Adininao tao an-tranon'ireo olona ireo ny karapanondronao. Efa maina izy ity raha lenan'ny orana no nanahazanao azy tao. Raha tsy zavatra ilainao amin'ny fiainanao ty dia tsy nisahirana nanenjika anao taty mihitsy Aiza? Ty Fa inona nanesika anao anatitra azy ty indray nefa raha nasoranao toa tena nasika be mihitsy. Tsy misy ninona ka. Ay. Raha fantatry indrimo hoe iza nanome famatsim-bolana soavana ny toerana fitaizana zazakamboatesa koa. Fa fantatra angaky izany? Tonga tao amin'ilay toerana izy nanatitra fanampiana ho an'ny ankizy madinika Iza kirsy eno fa io olona resandry io fa iza ndray maninona tsara hoe aky. Na zaza nge gaga ary fanjy talanjona. So dia mba olona mitovy fotsiny retsy raha olona ohatran'iny ve ky dia afona dia hoe ariary aza ho an'ny zasakamboty izany ka tonga tao izy nanatitra anazy. Izany vao nitantaraka tamin'indry izany inge hoary seny nanaovana tamin'ilay andro aviorana be iny Eno fa tadidiko tsara izy na izy ihany koa za natadity dia niresaka izay.
marina hoe akia ohatrany hoe olona samy hafa nyreo sandry asy izay olona mpanao asa soa zay raha tsy hitako ny endriny tsy nino mihitsy a ohatrany tsy mino an'izany a na izaho koa zangeki ohatra izany zany akiny marina ary fanja dia inona aloha izany ny zavatra tena nataony ha dia inona ny fampiresahanareo tamin'izany ny amin'ireo ankizy taizainao no nanontaniana anahy sy ny sisa sy ny sisa e fa lehilahy tsara raha ny fahafantarako azy aky a sady mpanao asa soa ka mety izaho mihitsy anie izany ny mahalergika azy maso tsy fantako nefa inona koa moa kiny raharaiko an'izany a fa inoko izy no hitalaoko tsy mazava amiko mihitsy izany fifandraisanareo izany hatramin'izao aky a inona marina raha ny tena antony anaovany andriany izany rehetrarehetra izany e fa izy izany tonga dia nahatadidy andrivy aloha e nanontany ny solokely mihitsy azy izy nefa ngeky dia ohatra n'ireny olona tsy fatany sy mbola tsy fahita n'ireny mihitsy rehefa sendra tafahoany izay dia tsy haiko aky a maninona foana moa natao iona amin'iny olona iny na izaho koa za tsy azoko izaho koa tsy mahazo ilay vola madama fa maika mbola tsy azoko mihitsy hatramin'izao fa tsy hitany eny volako e vola teo anefa nge tsy manaiky an'izany fa alany ny fotoanako e efa lanina koa sakafo dia aloha ny vola tena hifonako re tompoko afaka manatitra ny volanao eto afaka ora ray monja eny fa na dia ny vola ataoko sarandalana azy anie tsy hita e mipoketrako mipetraka teto mihitsy ny tsy hitako tsy vita hoe vola fotsiny ihany fa hatramin'ny taratasy maro isan-karazana ary dia very any avokoa tsy tean'izay olanao ka fa misy vela vola sa tsisy e tsy manam-bola fa tsy haiko izay ataonao rehefa tsy matoky amoa ianao hoe hanatra volanao rehefa aveo dia tsy haiko eny ary olotirika ana io lesy azafady hoe tia ny volanao ry ngampivarotra dia avy anao izy andeha raha misy fameriny dia tany ho anao avokoa ianao fa ahoana izao tsy misy nininona ka tsy ory mpivarotra averinao amin'ny volanyity rangaty ka fa manana vola omena azy ve ianao e raha toa ka tsy misy dia maneky ianao mba tsy hahitanao lozy e tsy handray vola avy any aminao a e tsy ianao nge nomeko an'iny vola iny fa io mpivarotra io e zato koa efa fantatrao fa tsy hanome volanao izany mihitsy eny ary efa voaray ty raha mbola resaka anao dia misakisany rehefa manakona antsena tsy misy andraisako client ka izay ihany ny arse tsy manaiky an'iny vola nomenao azy iny ay ka averenao amiko ary ny volako rehefa tsy manaiky ianao e mandehana laivo amin'ny mpivarotra io ilay vola teo dia omeo aho raha azonao fa inona ny antony anaovanao an'izany tsy misy problemako izany fa tsy ilanao velively ka tokony navelanao hiatrika an'izany samy rery teo hiatrika inona moa ty ianao e manana hery ohatry ny ahoana entina miady amin'izy ireo moa ianao efa fantatrao fa tsy tia halala afa-tsy ny volana izy ary marina ny azy satria laninao sakafony dia avy eo anao milaza fa very ny volanao ary so everinao fa mandainga amin'izany ary ahy e sa ianao mihitsy nangalatra amin'ny poketrako fa mpangalatra ve ny fahitanao azy ao raha mpangalatra dia ataoko hoe pisoloko koa ianao raha pisoloko tokoa nefa tsy hameny iny vola iny hosolony ianao lava loatra rangana iresantsika fa mikisay ianao ery andehanako fa sao voadony eo tsy haly eto fa tovy izay ataonao e fa inona mihitsy ny tetavinao ty ry matana tsy haly eto aza raha te ho faty ianao dia ery avoan'ny arabe ery mijoro fa eny ny fiara no mirimorimy mafy ka tsy hanre angirifirikory ianao dia ho faty raha eto ianao ny voadonako mantsy mety tsy ho faty fa hitondra takaitra fotsiny ihany ka izay ataonao re atao fa tsy haly eto ahy e mazava angambo izay domy era dominao e fa inona mihitsy ny tena tadiavinao ty fa tsy azoko e izany e manontany anao an'izany fa inona marina ny tianao atao amiko fa tsy azoko mihitsy ny fihetsika eo amiko iza marina ianao ty dia inona ny zavatra katsahanao tianao fantatra raha tsy mazava ny amin'izay tsy misaraka eto tsika fahalalam-pomba tokony ataonao dia misaotrano ny fanasakanao aty amin'ity toeranyity fa inoko moa ianao nandeha isorako noho nisy fihetsika tsara ve hatramin'izay fahankalalantsika ka hatramin'izao nataonao tamiko ka hoe andeha hisotranao ahy azafady fanazavana ihany ny olaiko sendrasako aminao dia ampy ahy zany fanazavana fa inona keny dia hoe antony anaovanao ahy ohatr'ireny ianao tsy fantatra akory
Naninona anao a? Tadidiko tsara fa teny amin'ny simetiera anatitra voninkazo teny ihany koa no nahitako anao voalohany. Mba niangavy anao mba hanaty-trahatra eny amin'ny fiantsonan'ny fiarakaretsaka ka angamba nanomboka teo ny fahatezeranao tamiko. Sa zany tsy mahatsiaro? Tamin'izay tokoa no resahanao tamiko voalohany. Ka inona ny anton'izany? Antso-tsay maro isan-karazany moa taty aoriana. Ny hanomezako tsy ny an'izao fiainan'izao dia hoe manenona ary sigasianao no natao iona foana e. Matetika mihitsy raha sahala amin'izao. Asa! Raha tsy miona nefa tsika ataoko fa tsy misy an'izany. Mitovy hevitra amiko kosa angamba ianao hoe. Ka efa izay zaniko. Iny zazavery iny tsy nampoziko hoe zanakao velively mihitsy ary raha mbola saika maty indray torana tsy nahatsiaro tena. Tsy mbola nisainiko velively talohan'izany fa ianao ny tonga hamonjy izay efa nitsitra teo afovoan'ny arabe. Reny fionana rehetra ireny tsy tiako e. Tsy azoko ianao. Dia izay olona tafahoana sy tafaresaka aminao rehetra izany dia omenao tsinotra an'izany daholo. Mitoanao raha ny marimarina kokoa e. Dia ny dikan'izany moa hitoka-monina ianao. Izay ny fiainako hatramin'izay. Fa olona ahoana renao ty e? Ohatra ny tsy mazava amiko ny tianao hatongavana amin'izany Izay fitokananao monina any tsy rarahako fa ny ataonao any tsy zakako. Te hafantatra ve ianao? Raha fantatro ny antony mety tsy metsiny anao ihany angamba. Satria olona tomba mahay misaina sy mandanjalanja ihany raha fahitana anao aty ivelany. Raha misafidy dia aleoko mijanona amin'ny fanomezanao tsy ny ihany e. Fa inona ny tianao ho tenenina amiko e? Tsy te hiona aminao raha ny tena marina. Tsy te hiona amiko? Tamin'iny voalohany iny dia efa nalaviriko izany. Eny fa na dia hotsaky ny orana sy jiatry ny atsika tamin'iny sisin-dalana iny azy ianao. Tsy nitondra anao tamin'ny fiara nomeko teny mahery ianao mba hanadinoana ny endriko. Izay nefa ny zava-miseho fa toa voamaika tafahoana hatrany sika tao aorianan'izay. Fa inona no anton'izany e? Tsy fitondranao ato amin'ny fiaranao tsy mampaninona mihitsy. Fa nananao izany ka tsy afaka ny aneranao amin'izany fa ireo teny mahery kosa. Tovovavy. Raha vao niresaka taminao tamin'iny fotoana iny dia fantatro ny fiafarany e. Inona ny fantatrao Ny fiafaraniko. Fahafatesana. Maninona? Tsy azoko. Ny fiainako ny voaliko ny fahafatesana hatrany ka efa leon'izany e. Maninona? Isaky ny voalohan'ny volana novambra dia saika mifankahita eny am-panaterana voninkazo eny amin'ny simetera foana sika. Mahatsikaritra anao eny amin'ny toerana iny foana tokoa. Olona sarobidy amiko avokoa no milevina ao amin'io fasana io. Ka tsy te hanokatra sy hanampy ny fahatehotsiny Olona sarobidy aminao ohatry ny ahoana fa tsy azoko e. Izany no tena marina e. Intelo nanambady ary intelo maty vady ihany koa. Ka ataoko fa azonao tsara angamba izany Andray, tsy nampoziko. Intelo? Ka tsy tiako isy fanefa intsony izany e. Efa nivoadiny tsy hanambady intsony nivoadiny tsy hamono olona intsony Mamono olona? Tsy haiko e. Sady tsy mbola azoko hatramin'izao fa saika misaraka amiko amin'ny fomba maro hatrany izy ireny. Sarahan'ny fahafatesana amiko toy izany hatrany. Noho izany dia raisiko hoerin'ny fitiavako izay mahery vaika sy mivadika poizina ho azy no mahatonga fahafatesana tampoka hatrany. Izany ve? Ka izay no antony defiko anao hatrany. Fa tsy hoe misy inona akory. Andray. Raha vao nahita anao dia nientana iray ihany ny foko manontolo. Karazany tovovavy mambabo ny foko tanteraka mantsy ianao. Raha vao niresaka aminao dia fantatro fa tsy ho tanako ny tsy hitory foty aminao ka tsy te hiditra amin'izany intsony e. Izay voady efa nataoko izay no antony. Mahagaga izany Mahagaga tokoa ny fiainako ary sarotra fisafisaina. Tsy izany e. Fa inona ny tianao tenenina? Ny fifandrifian-javatra misy amin'izao fotoana izao. Tsy azoko ilay tianao tenenina ka. Satria tovy tsy misy valaka amin'izany tantaranao izany koa ny tantaran'ny iainako e. Hatramin'ny voalohany tiavako. Maninona tsara. Dia sahala amin'izany ihany koa ny fiainako. Inefatra nanambady dia inefatra maty vady. Inefatra nandevina ho ity. Maninona tsara hoe? Izany e. Ka tsy haiko hoe dia misy tantara mitovy be ohatran'izany ve?
tantaran'olon-droa izay samy tsy nisy nahita mangirana tamin'ny fitiavana dia tafahoantsika amin'izao fotoana izao. Tsy nieritreretiko mihitsy tokoa e. Dia olo tianao ihany koa izany manateranao voninkazo any amin'io fasana io isaky ny... Marina izany, izy mihitsy. Zay. Toy izany ihany koa ny fiainako e. Na dia tsy hanadiady ny fiainanao amin'ny atsipireny aza dia efa mahatakatra ny fomba nahafaty ny vadinao sahady. Ao ny matin'ny lozam-piarakodia, ao ny sasany matin'ny aretina tonga tampoka amin'ny fotoana tsy ampoizina. Dia maty izy ireny e. Maty. Toy izany ihany koa raha nisarahako tamin'izy efa day e. Fa inona aloha no nahatonga an'izany? Anjara ratsy ve sa... Ohatra ny hoe efa voasoratra ao amin'izany mihitsy ny lalana tsy maintsy hizorantsika. Izay no mahatonga mamoy fo tahaka amin'ireny e. Angamba mazava aminao amin'izay ny antony a? Niaina tamin'ny lalana niainanao ihany koa e. Nefa tsaroa fa izaho tsy nanao olona tahaka ny nanaovanao aho. Nieritreritro no manao hoe izay ny vahaolana mety amiko mba tsy hisy nahafo intsony. Tsy vahaolana amin'izany ny avinavina. Fa hono, ianao ve mbola nieritreritry n'ity olona hafa? Na izaho ihany koa aza leo e. Leo tanteraka. Hitanao ary izany. Na ianao aza mahatsiaro ny tenanao ho tofoka ihany koa. Indrindra moa efa manana ny zanako ka izy no ataoko fiomonako. Sambatra ianao. Sambatra ve ozy ianao? Fa inona no mahasambatra amin'izany? Ny fanananao zanako ka. Ianao no manao an'izany a. Fa raha ny tantarako toa tsy mba nisy an'izany fahasambarana izany. Mba fantatro ny mateo ampiaterahany ny zanakay voalohany ny vadiko farany. Nititira tamin'izany izy ka sady tsy nisy avitra izy mianaka. Indray. Izay no sarahako taminy. Ny zanako izay mieveriko fa fanantenako sy fiposahany masoandro-piainako. Miaraka tamin'ireny. Taona vitsy ihany nefa neny ihany. Isainana ny san'ireny izany dia nalainy tampotampoka be izy mianakireo. Mazany. Raha velona teo na dia ny zanako fotsiny aza, ataoko fa mba tonitony kely noho ny iainako amin'izao fotoana izao ihany ny alaheviko. Misy marina ihany aloha izany voalazanao izany. Ankehitriny anefa mahafantatra anao sy ny tantaranao ka tsy haiko intsony indray izay mety ho toy an'izany. Maninona isika raha mifampitondra ho toy ny mpinamana fotsiny? Mpinamana? Raha izay no mety hanalavirana amin'ny fahafatesana izay manalokaloka antsika koa. Maninona moa? Ianao tsy mazoto amin'izany, izaho koa toraka izany ka ataoko fa izay no mety amintsika e. Dia izay ny tantarany. Dia nilazainy tamin'indry izany. Arak'izay naharenesanareo azy teo izaiko. Maly daholo anie izany zavatra izany noho ny seho e. Fa izy aloha izany olona izany e. Ohatrany tsy mbola fantatra angery zareo izany e. Tsy mbola hitanao moa izy iny. Fa ny mahagaga tokoa dia hoe misy tantara mitovy be ohatran'izany ve eto amin'ity tany ity e. Ny lalana nalehan'ny ray ihany no ezoran'ny ray. Nefa dia tsy nifankafantatra mihitsy izany nareo. Na zaza gaga teo am-pandrenesana azy rifidy a. Efa nifankahita fotoana maromaro talohan'izay ngery zareo rifidy. Eny e. Efa niteneninareo tamiko ihany izy le hoe nanatitra ny solokely taty hatramin'izay. Dia samy matahotra izany nareo roa izao. Matahotra ny fankativy ianareo. So dia tafahoatra indray izany. Avy eo hivadika ao ranomasy tsy hanam-piafarana toy izay lasa izay. Ohatrany manam-pitiavana azy ndry izany fanja. Izany ve fahitanareo a? Ie. Tsy ateo masony fito fa manana endrika amam-bikana aloha ny tovolahy iny a. Eny e, mety marina ihany tokoa ange izany. Iza tokoa moa ny anarany ke? Ny anarany ve? Tsy fantatro. Fa naninona nareo ny tsy mba nifampanontany kory an'izany e. Sady tsy nahaliana azy ny hamatatra ny anarako no tsy mahaliana ihany koa ny hamatatra azy. Iza tokoa moa fa tsy tsaroaka izy teo a. Efa fantatro mihitsy nefa tamin'izy tonga tany ampiasana izay. Fa ahoana ny lazansehany fa hoe manam-pitiavana azy aloha izahay e. Fa diso ve aloha ny eritreritra ry fanja. Efa mazava ange lalana hitondrako ny fiainako e. Izay ahasoan'ny solokely sy ny analam-piazana azy izay masoko fa tena tsy te hanambady tsony aka. Fanja. Sao dia mba tsy fifandrifian-javatra tsony ny fitoviany tantarany ainanareo fa misy dikany tokoa a. Ahoana tsara hoe seno? Misy dikany ahoany? Tsy haiko fa ohatrany mieritreritra an'izay fotsiny a. Fa inona aloha no tena tindry hatongavana amin'izany? Raha mitepo azy ihany ny fondry maninona raha mba handramana afara aloha kia. Ny amin'ny hoe fifandrifiany zavatra tokoa sarotra be aloha ny eritreritra an'izany. Ka izay mihitsy hoa mahatonga hiteny izany rehetra izany satria sao dia ino ny tena anjara indry.
tsy misy anjara napetraka ho azany kia. maza manao azany kia. Marina efa be ny izy zavatra ny ainako izay ary efa ampy reny. Asa aloha ndriany io ka za ohatra ny mahita fotsiny hoe tombo fanetana tsara kosa aloha nareo roa raha iaraka amin'ny aho izy ndria dia raha mahafantatra ny zavatra iandry azy amin'izany. ka na indry koa aza nge atahorany amin'izany tory olo tiany teo aloha koa mankony. vao maiky aza zaniko mety hitombo izany ny loza. ndry ve tsy mino tahorenina afantarandriany marina momba azy fa mety hifanandry fiandalana ny fiainanareo se ino a marina ki izany mety amiko ki izao fiainako izao 5 taona isy olo kely 5 taona ny tsy nieritreretako an'izany tsony ka tsy te hiverina amin'ny efa lasa tsony eny azoko tsara ny zava-misy rehetra ka manome rariny indria raha toka tsy azo ozongozonina amin'izany foto-kevitry indry izany tsony ndry izany aky ny tena tompoko ary to ianao manahoana fa maninona ty ianao niara-habako aza tsy valianao akory ve dia efa zany sahady ny tsenanao manahoana re tsy zany fa mitonga hamangy anao amangy fa inona no mahataitaitranao amin'izany ka zao fahatongavanao tampotampoko izao no ohatra ny tsy dia apoziko loatra fa azafady zany mialatsiny ary fa ahoana kay fanao fotoana nga moa tsika tsy anao fa zany tsy nahatadidy sa misy antony manokana zao fahatongavanao ato antranoko izao tonga hamangy anao amangy maninona kay ohatra ny hafahafa ihany ka efa niezaka ny nanalavitra anao tsy nety anefa anao fa nanakana ny fiaranandehanako mihitsy tamin'iny fotoana iny tsy aleto aho hoe ianao raha tsy mahazava amiko ny zavatra rehetra ny ohatran'izao indrindra ny nalaveloko tamin'iny nefa tsy nety fa ahoana kay satria nanjary nalahelo anao zay ny tena ato am-poko tsy tanako ka nanaingy avy tany lavitra tany ho aty aminao mba hafandray zany ono afaka tokoa manahelo anao zanakao dia ento fa tsy maninona dia ahoana efa fantatrao ny tantarako ka za no manakana tsy ty olona tsony na za koa azy mitovy sika sy ianao ka tsy aleo ve samy miaina amin'ny fiainany ihany raha izany no izy sao dia mba ianao mihitsy ary no anjarako ianao rery ihany ka raha olona hafa akoatranao dia mety tsy ho tanteraka izany fa ahoana no hoe zaka noho izay zavatra efa niainanao teo aloha ihany ka sao mba hoe za le nandrasana hatramin'izay efa tsy miandry olona tsony aho teo amin'ny fiainako izay marina andora nga hanandrana farantsika tena leo tena leo be an'izany fa ahoana re tsy mitovy hevitramiko izany ianao hitanao na ny mantatra ny anaranao aza tsy mahasarika atsony tsy mbola mifakafantatra ny atsika nefa ianao ty mandroso izany hevitra izany amiko sahady tsy sahady akory fa efa hatramin'ny voalohany nahitako anao teny am-panaterana voninkazo teny amin'ny fahasambatanao izany efa samy misaona taona vitsivitsy sika sy ianao be eo any zavatra eto vitsika tena ohatran'ny sarotra amiko fa nahoana kay sa kosa tsy manam-pitiavana ianao matahotra ka matahotra sao dia rehefa hoe tena raiky piti aminao dia hosarahan'ny fahafatesana amiko indray ianao dia izay ny tsy tiako malaina ny andevina fandiminy na za koa aza nge toraka izany fa lazaiko anao saingy ohatra ny misy herikely ato anatiko ato milaza fa ianao rery ihany no tena anjarako ianao ny fanaraka amiko ka tsy ho alainy amiko amin'ny fahafatesana izany tsony sarotra be zany tsy misy zavatra manakana antsika tsy hanandrana n'izany farany tsy misy andrakandrana any amin'izany fa ny fahafatesana trano no manaloka raha vao mihodody manodidina fotsiny ianao hitanao noho ny olona tsy manatsiny maty noho ny vitan-dratsiko ireo dia efa nisotry ny aleko maty mihitsy indrindra fa tamin'ilay vadiko sy ny zanako tao akiby farany izay ka raha toa ka mbola misy ny faninefany aminao izany dia tsy mampaninina raha za no faty fa tsy izy rentsony ka raha izany no mampananao tsy mampaninina velively izany so dia vao mainka amin'ny fanipaka ny vitantsika ka vao mainka zava-doza mahery no efa niseho ny trangako inona moa no mahery mihoatra ny fahafatesana asa izay hampandrasan'ny fiainana antsika tsy hay izany
andao anandrana farany rangatsika tsy manana finoana ve ianao hoe tsy haiko fa taminao ataony nanjary nanana fahasahiana lavitra noho ny teo aloha zany. Za indray nefa matahotra tsy haiko hoe inona no mahatonga an'izany. esory eo anatinao ny tahotra dia andao itsika hiara-dia. Dia ahoana zany? Rehefa nanaiky ianao ry Fanja dia izay no mahafaly ahy. Iarahantsika miatrika ny etraketraky ny fiainana mpisopatra antsika ka tsy haharesantsika tsony izy amin'ity indray mitoraka ity e. Eny fa ahoana moa zany? Ahoana ary? Ka ahoana ny amin'izanako? Sao dia adinonao fa za nge efa niteraka e. Ianao indrindra nanatitra azy tany an-trano indray andro iny ka mahafantatra an'izany. Tsy olana. Ary efa 5 taona izy zao. Rehefa zanaka ao dia zanako ihany koa. Tsy ho kamboty ray intsony izy manomboka eto fa vonina ny andray ny toerany ray izay tsy manananana hatramin'izay aho. Zany hoe tsy mametraka olana aminao zany? Aha, tsy mametraka olana amiko zany ka vao maika aza mahafinaritra zany. Everiko solon'le zanako tsy azo izy ry Fanja. Ataoko fa tsy ho sarotra amiko ny andray ny fony. Marina zany hoe tsy manandray tokoa izy iny. Any ka raha vao mahita olona tokony amin'izany dia mora mifandray aminy. Sady mahafinaritra ihany koa izy iny e. Misaotra riary aho. Resinao lahatra ihany tokoa noho ny farany. Samy mivavaka mafy amin'Andriamanitra mba haritra mandrakizay ny fiarahantsika e. Fa tsy ho azo tsampiny eny anelan'elam-potoana eny akory. Eny ary. Dia ahoana ki? Raha ny hevitry ary dia atao atoato ny raharanay zany ko. Mahafinaritra kosa ki izany a. Ndry fa nga tsy mahafaly indry izany e. Ndry nefa ity tomiseto indray eo ampireteretana an'izany rehetra izany. Fa maninona tsy tia indrindra nga hiariky sa ahoana e? Azo tena tsy fantatra se ino ny zavatra mampitebiteby amin'izao fotoana izao a. Mieritreritra andreo olona niaraka tamindry teo aloha indray indry io izao a. Fa nidimina keny izany ho andray an'izao lalan'izao e. Na dia ny fieritreretana an'izany rehetra izany fotsiny aza ve dia tsy efa mampivoraka ny lohako amindry. Fa ndry ity ve aloha vonona sa tsy vonona e? Sao dia manao varotry ny manano tena. Tanteraka arabaky teny amiko ankizy ao am-pitenena an'izay amin'izao fotoana izao a. Ary raikitra vao tora-kovitra ny varotry ny manano teny. Aza manao an'izany akiry Fanja. Raha mazoto hialanenina farany ihany ndry inona ny manakana tsy anakindriana izany? Za ve? Tao mazoto nefa toakivy ihany koa e eo anelanelan'izany rehetrarehetra izany. Marina fa mafy ihany izay dona rehetra ny anjato tamindry izay a. Manaiky an'izay tokoa. Mafy indrindra e. Ary varavarana androsoky makany an-trano izao fanapahako hevitra natanteraka ny aminay sy ary izao. Iary koa ve fa nandeha tamin'izany lalan'izany aky? Izay izao no ohatra somary mampiavaka ny tantaranareo e. Ohatra mampieritreritra hoe sao dia nareo roa marina raha ny tena tokony hifameno sy hitambatra e. Fenona ve ny resansena? Mahatsiaro ny fiainako feno foana ka. Raha tsy mikapoka amin'ny fahafatesana rehefa avy eo anga. Kapoka mahery sy mandrivorivo tokoa. Tahak'izany ihany koa anie no iaina niary tamin'izay olona niaraka tamin'ny rehetra e. Mahagaga anahy mampitovy ny tantaranareo aky a. Azo eritreretana ihany koa no hoe mety ho azo tsampona. Isoloza hiatramiko eny anelanelan'izay raha vao tapa-kevitra ny roso indry. Eny tokoa. Nefa raha ny araka nefa nahafantarandry ngamba fa tsy matahotra an'izany a. Raha za tokoa ny raha tsy vitana tsy maninona. Andray kosa ki mahery loatra kosa ki izany tenindry izany ry Fanja. Marina anie izany se eno e. Vonany amin'izany a. Manana ki finoana. Ataoko fa hiara ngamba ilay tena anjarandry. Za mino an'izany ka nandrasana hatramin'ny ela e. Asa kiko. Dia mifankatia nareo amin'izao fotoana izao. Mifankatia izay nefa ohatra samy mitebiteby hoe tsy rifidy a. Na ianao aza? Eny fa na za ihany koa aza. Saingy tsy sanapiseho an'ny fahalemeko anatrehan'ny Fanja. Mba lehilahy ihany mantsy ny tena. Marina izany aloha. Nefa raha zavatra niatra taminareo atoko fa tena enjana tokoa tsy mahalehilahy mihitsy. Raha ity le fananam-bady izany no sendran-kaso foana. Tena mafy ange izany ry ary. Nefa ho afaka ho aiza moa e. Saingy ity any Fanja. Tiako izy.
ary ohatra ny manana tsirom-panantenana ny tonga lavitra izany a miaraka aminy. Fa ahoana nefa fahitanao ny fanjy? Fantatro ny zavatra mampiaya azy. Efa tsy misy miafina aminao tsy ny tokoa moa raha hoe ny zavatra milalovany rehetra e. Izay mihitsy no hitovizany betsaka amin'ny tantaranao ihany koa. Marina izany ka tsy manome tsiny azy aloha e. Fantatro fa tia izy saingy ny tantara nisy sy mialoka manidina amin'izao fotoana izao manakana ny asambaran'ny feo. Za tena malahelo azy mihitsy ry ary e. Malahelo azy nefa tsy hitako izay atao e. Toy ny anabaviko mihitsy mantsy ny fitondrako azy. Inona tokoa moa no azony sy atao amin'izany e? Dia tsy haiko e, tsy haiko mihitsy. Tena atovy rangazy mety raha ary e. Atovy izay mety alavoraro ny fiainanareo. Izay foana no efa nikatsahako hatramin'izay saingy tsy nety tonga hatramin'ny faratampony izany ahy e. Noho ny fahafatesana izay matetika ady amiko loatra. Ary maninona moa raha ary raha hoe ohatra hoe mandeha manamboatra vita nareo roka? Ahoana hoe ry se? Asa sao dia hoe izay mety. Fa manamboatra vita nahoana aloha ny tiany sy ny teneniny? Tsy izany fa ohatra misy olona mahay an'ireny ihany mantsy. Ireny le mpanandro ireny izany e. Ireny mpanandro ireny ataoko fa mikarakara an'izany ka sao dia tokony azo eritreretina ihany ny amin'izany sa ny amin'izay indray tsy mbola nieritreretiko a. Misy namako izay mantsy mandeha makamy matetika ilay tala. Fa inona no alehany any amin'izany? Mitovy tantara amin'ny ainako ihany koa ve izany namase izany? Ny azy indray aloha tsy ohatr'izay fa zavatra fa mihitsy e. Ohatran'ny hoe tsy mety mahazo zanaka izany ny olana taminy. Nefa dia nijerena tany amin'ny dokotera ny te-pahasalamany normalina sy ara-dalàna avokoa. Dia anhevitra tamin'ny farany izany nisy nanora azy an'izany rangahy izany hoe mahay mijery an'izany hono e. Rangahy ahoana izany se? Ireny le mpitaiza olona ireny re ry ary a. Dia ahoana raha fidy? Zao zareo efa niteraka efatrako. Izany a. Izay ho any ohatran'ny nahagagako. Dia nilazain'io rangahy io izany fa hoe ny vitany namboarina. Dia ny vary ny fangatahany? Nampifangitsiana tamin'ny anjara ny vitany e. Mahavariana izany se. Ka soa dia hoe misy hevitra ihany ny amin'izany. Fa za koa ngery se tsy dia mino loatra ny zavatra lazain'ireny ireny e. Eny e, ka na za koa ary ohatran'izany eny e. Fa ny fahitako an'izany no ohatran'ny namporona kely tamin'ilay izy ihany e. Nanaraka ny tantaran'izay bandy izay mantsy. Izany a. Ka tsy haiko aloha e. Torohevitra ihany na sao dia hoe mety aminareo fa tia zavatra miatra aminareo ity mantsy ohatran'ny zavatra hafahafa izany. Inefatra manambady fe dia inefatra maty vady ihany koa. Moa ianao moa izany intelo? Tsy haiko aloha e. Mety aza atao ihany koa izany hevitra se izany. Eritreretra ihany aloha e. Eny ary e. Ka ataovy aloha ilay zava-pisotro. Ohatra eny ary e. Tsy efa milamindamina avokoa ve ny zavatra rehetra e? Toa efa voapirina avokoa aloha ny entana rehetra ka. Mbola tsy maintsy mizatazatra kely ato amin'ity trano vaovao ity indray aloha izany sika e. Ohatra ny malahelo ny tranoko taloha ihany ary azy a. Tany mantsy nefa nahazatra. Rivo-baovao ry no ilaina ry fanja. Na ny tany amiko na ny tany aminao samy mitahiry ny aloko ny lasa avokoa izany ka tsy mampety antsika mihitsy. Tsy aleo ve miaina amin'izao toeran'izao e. Sa tsy mahafinaritra anao indray e. Mahafinaritra tokoa ka tena tiako. Rehefa faritra izao anao dia mahatsiaro sambatra ihany koa. Toerana mety ho lavitra fahafatesana ve tsiry ary? Manana vonona fanja tsy ho azo aiza ny toerana tsy tonga fahafatesana nefa eny anabakabakeny naiza naiza e tonga ny avokoa ka tsy nifandosirantsika amin'ity toerana ity akory no oka izay ho aho alaviro amin'ny sainao maneritreritr ao izany. Eny fa tena vizana izany tamin'ny fampirimana ny entana rehetra. Ka mba makaina amin'izay ary aloha e. Oay, hadiny eto indray ty vazy lehibe ty marina. Fa atao aizy ty? Apetraka ary amin'ny latabatra any ambony ka. Aleo aloha hitondrako azy ihany fa tsy maninona e. Ay, tandreny fa somary misy lanjana izy iny dia mandehana moramora moa e. Mandehana moramora ho miakatra amin'ny tohatra io. Aza manahy ianao ahy e.
ny voninkazo atao amin'izy ity rehefa aty e. andraso aloha jerena fa mety mbola tanaty baoritra ato angamba raha tsy hoe voatsindry any amin'ny farany ambany any. Dray marina malala izy izany a. oay tandremo fototra le izy. Fanja tandremo a. Andriamanitra fanja niseray le vazy lehibe fototra tetỳ an-tanako teo izy. Za efa ty amin'ny sanatohatra farany ambony ity. Fanja fa naninona ianao e ry lanitra ao fa inona rety e tena lohan'ny tontona ny marina jereo zany rano tsy mikamina. Fanja tena tsy hetsika intsony fanja ho ahy fanja fa maninona re ianao e tena maty ty tsy mitepitsona ny fony ry lanitra ao fa inona rety nataoko hoe fanja ho ahy namono anao aho fanja ho ahy tsy fananiko re iny fanja tena nanonofy aho marina nanonofy ratsy be aho nanonofy aho hoe maty ny fanja maty ny anjeran'le vazy lehibe iray izay ary izany no nanjera azy tamin'ny lohany fa nofy ahoana tokoa ary izany e inona ny dikan'izany fa mbara inona ho ahy izany sa ampitandremana ahy tsy haiko. Mialatsiny sera ny nampiantso salasalam-potoana ohatran'izao ah. Tena mety voahelingelina tamin'ny asa mihitsy izao se io. Mba afaka loloha androany dia avy tena monjy an'ity fotoana mena aty. Misaotra indrindra. Fa ahoana aloha e inona ny lanse ah? Mikasika an'le resantsika se farany iny ihany ka. Nampieritreritra tokoa le izy ah. Ary efa namadibadika ny saiko tokoa nandritra n'izay fotoana izay. Ny amin'le hoe ny amin'le olona malaza hoe manamboatra vita nanambarany se iny rery fidy ah. Marina tokoa zany. Ka ohatra mitady ho resy lahatra ny amin'iny ihany ah. Zany fa aiza ry se no misy an'izany olona izany ah. Asa mety afaka mitondra any aminy ve aloha se olona any atsimotsimo any aloha le izy. Efa hitan'ny se zany misy azy. Nisy fotoana nanaovana asa tany ka nandron'le namako any misy an'le olona. Tena mba hiangaviako se raha mety hiangaviako mihitsy se mba hitondra ho any amin'io olona io. Fa roviana ny fiary zany mieritreritra ny andeha hoanika. Asa na zao dia zao aza moa maninona fa se ihany io e. Rehefa voniny se dia tsy maninona fa afaka mandeha antsika. Fa inona aloha mahatodina ny ary ohatran'io e. Tsy zany angery se fa tena nisy nofo ohatran'ny hafahafa zay mihitsy niainako tato ato e. Fa nofy hafahafa ahoana ry se? Tsy haiko mihitsy izay tena antony e. Andrasonge fa ho tantaraiko an'se eny ary. Dia ohatraohatran'izay foana le izy manofo ny fahafatesan'ny fanjafoana ary se ah. Mba lalina koa zany. Fa inona raha mahatonga an'izany e? Asa efa mandindona avy ny zavatra iseho amin'izay noho ny ataoko an-trano ny mahafaty azy. Zany tsy nitandrina ka nahatonga n'le vazy vera lehibe nintsira tany aminy. Ary le ray indray zany tsy nijery tsara ka nahatonga ny fiara netiko ifandona ny fiara hafa ka izy teo anilako ny vantanan'le fiara avany. Ohatrany mahalasa saina ihany zany ry ary. Ka izay no ohatra ny nampikoromaka io angery se. Fa inona marina raha ny dikan'izany nofonao zany e. Ka izay ange no anisan'ny nahatapa-kevitra ho any an'ilay mpaniditsy vita nanlazainy se io e. Ay ve nisy an'izany e. Ka vonina andeha ho any na dia zao ihany aza. Dia ahoana re zany? Roviny se no afaka mitondra any e. Fa ahoana aloha e. Ahoana aloha mifandraisan'ny fanjan'izany nofony se zany? Amin'ny fomba ahoana mory se no ilazako an'izany aminy ah. Ampatahotra sy ampitebiteby azy. Tsy hanao an'izany kosa aloha e. Marina tokoa aloha zany. Raha mandre an'izany fanja tsy maintsy orokoditra tokoa. Za angery se efa saika nanapa-kevitra ny hanapaka ny aminay mihitsy e. Nefa ohatra ny tsy vitako indray ny ampitondra fahoriana ny fanjaka. Indrindra fa le zazakely izay efa tena raiki-po tanteraka amiko
Eny fa azo eritreretina ho nofo toy ny nofo rehetra koa nge zany e. Zany ve ozy Eno a. za manao hoe mety misy dikany ihany zany fa tsy tonga ho azy amin'izao e. Tsy misy mahafantatra zay tena fototry ny fiaviany tokoa aloha e. Ka io riseny no hitako vahaolana farany ho angamba. Raha tena ampitaiza olona mahay tokoa io lazainy se io, ataoko fa ilaza amiko ny tena marina ny fiainako ka ahay anetsiny ny vitako tokoa izy. Zay aloha ny raritsika fa inona moa? Ka hoana roviny se no afaka. Tsy misy hoe roviana fa rehefa tena maiky se dia afaka maka konzy herinandro fa tsy maninona mihitsy nge zany e. Azony se atao ve zany? Inona moa ny olana raha hoe zay no azoko anampinanareo amin'izao zavatra mahazo anareo zao ko. Tena miala tsiny indrindra rerisea dia misaotra mialoha ihany koa fa tena tsy hitako mihitsy ty e. Afaka mandeha antsika raha vao tafiditra fotsiny konzeako any am-piasana e. Ka maninona raha ataontsika amin'ny alarobia ary? Tsy maninona zany amin'izay tsika ny miainga. Fa hono ary se? Ahoana izay ry ary? Ny amin'izany hevitra zany efa niteneniny se tamin'ny sehany vadiny se ve? Tsy mbola niresaka ny minina tamin'ny vadika aloha ka. Ay, fa ahoana nefany? Raha mety ry se dia aleo mba hijanona ho tsy ambaratelontsika se ihany reny fa tsy tiako fantatry fanja mantsy zany. Ay, tsy maninona ka. Manjary mieritreritra zavatra hafa sy manahy izy ka tsy dia tiako loatra. Ny fotoana hanatanterahana ny raharahana eny efa manatona ihany. Eny za aloha tsy nieritreritra niteny an'izany amin'izy mirahavavy mihitsy na dia hoe tsy niteny an'izany azy se. Ay kosa tsara zany e. Zay fa andraso alamiko ny fotoana ara dia amin'ny alarobia zany e. Erisia. Fa andeha ho aiza ianao? Dia tsy haiko hoe zay hitondrany ary fa mba niangaviany araka aminy fotsiny dia aiza moa no andavako an'izany ozy ianao ka. Ka atao tampoka be izany fanapa-kevitra reo zany nge. Ka zay no nambaraniko. Dia tsy fantatra ve zany hoe andeha ho aiza nareo lalàna andeha ho aiza? Efa hoe tsy fantatra ho ary sy eno zany hoe ho any amin'ny fary tamin'ny fotsiny hony amango ny fianakaviany angambany. Dia mba mora mifakahazo kosa retinareo koa. Zany aloha dia marina izy raha teo moa tsy misalasala fa mora ifandraisana ka zay no nampitovy mitady nokanga teo aminay. Dia eny ary zany ko. Fa tsy mampaninona anao Rehefa miara-amiko ohatran'izany fotsiny ianao dia tsy mampaninona ary izany e. Ay, tsara kosa zany. Za koa ve moa dia tsy hamelanao amin'izany. Ko raha tsinonako raha tonga nanay fanjany izany fa hoe tsy hamelanao hiaraka amin'ny ara dia mba ahoana ozy ianao nanaovan'ny fanjanahako? Iary dia labe ve zany ianao no any? Arakarany ihany ka. Fa inona moa zany ny zavatra maika ve tsy maintsy vonjena any e? Momba ny asako re. Ka atao tampoka beko ary ahoana koa no hoe nareo sy fidy niaraka? Ka tena misy zavatra ilako azy tokoa mantsy ihany e. Zay rola efa nifampiresaka ihany fa mahafantatra ny zavatra hainy aho. Ay, dia ahoana nefa ozy fidy tamin'izany ka? Tsy maninona mihitsy ozy izy ka vonona izy. Ka rehefa vonona moa izy inona ny olana amin'izany? Ay, ka dia misaotra anao ary. Fa mbola aiza ho aiza eto moa ilay toerana lazainy seryfidy se mantsy izao no mahafantatra tsara an'izay misy azy. Andraso aloha efa elaela ihany tokoa ny taty ka ohatran'ny vabengy ny tanana rehetra ty zany Zany andraso aloha ohatran'ny hoe tetoeto izay nisy azy. Dia mety izy amin'ireo trano somary ivaiva ireo zany ilay izy. Andraso ry angambany andao hoe amantana amin'io raha io tsika sy ianao mety eo angambany ka. Asa andao ary dia tareo ny lalana ka. Manahoana ianao ry kaka? Zovinareo ary ianao inona? Kaka ranoko ny tadiavinay ary avy any lavitra be any zay no tonga ao aty aminao Zany ho izy zany ranoko kaky aminy fa ahoana? Eny vao nahitanao tokoa dia tonga dia tsaroko ny endrika ao. Sa efa niona tamiko anga ianao? Eny tompoko. Ohatrany tsy tsaroko loatra. Ka efa ela tokoa na ny lalana maka aty azy efa saika tsy tsaroana tsony.
Ka io zay ry ary izy no tiako ranoko mpitaiza olona malaza ety amin'ity toerana ity. Fa ahoana ny anareo roalahy reto moa e? Ka raha tsy manahirina anao ve ry tiako ranoko afaka mandroso ve aloha tsika e? Sady vizana mihitsy mantsy izay io no mbola lava ihany koa ny resaka. Ohatra e, aza afady tokoa izy roalahy dia mandrosoarinareo amin'ny rahalahy aty. Misaotra indrindra e. Ka ahoana ary ny antondianareo roalahy zay? Ka tsy zany re ry tiaka ranoko fa tia rahalahiko ty eo noatra ny somary manana olana kely. Ka zay no nandehanana taty alavitra be taty. Anatona anao sao dia mba misy azonao atao ihany entina mafana ny olany. Ka ny amin'izay indrindra no ohatra ny tsy mifankahazo ihany Tsy mifankahazo ahoana moa zany ry tiaka ranoko? Tsy zany mantsy fa efa tsy mandray olona tsony amin'izao fotoana izao. Raha toa ka mpitaiza olona tokoa no nahafantaranareo ahy taloha. Fa ahoana? Eno ry tiaka ranoko fa tsy mitaiza tsony ahoana tokoa ianao aloha fa tsy azoko e. Efa ela ny ala tamin'izany ry izy mirahalahy ary tsapa avy amin'izany fa tena olona lavilavitra tokoa nareo. Ndray re ry tiaka ranoko e, marina mafy izay raha mba mahafantatra an'izany. Ka miala tsiny indrindra raha tsy afaka nampy anareo ny tenako e. Tiaka ranoko avy lavitra anie izahay e, ary efa nandany fotoana mihitsy nandehanana taty. Nasesiky ny olana moa zany e, ka dia iverimaina fotsiny tahaka izany ve izahay mirahalahy? Tsy mandray olona tsony aho Eno ary tiaka ranoko fa inona aloha ny antony e? Antony maromaro tokoa no nahatonga an'izany fanapahakevitra izany. Ka nefa nge ianao dia re lazatraizatraiza e. Ohatra ny tarika aretina ho azy zany taty aoriana ka zahay indrindra nametraka olana tamiko. Ny tenako moa araka izao fahitana raha ho azy izao efa tena osa dia osa tokoa. Tiaka ranoko raha mba misy azonao atao ihany, tena miangavy mihitsy re. Miangavy ianao zahay, miangavy ianao izay miandraisanao sy indrindra mba anampianao aminay fa tena tafalatsaka anaty velam-pandrika mahery vaika nge izay ankehitriny e. Fa viaiza marina moa zany nareo reto e. Vandetananarivo any izay ry tiaka ranoko fantapatatra amin'ny endrika sy ny firesaka reo eto zany. Tena avilavitra tokoa. Ka izay angeo ahy e, nefa ve dia iverimaina ohatran'izao fotsiny? Eny azoko ny fitebitebinareo amin'izany ary na zaza sadaikatra ihany mampitaiza olona dia manampy azy ireny tokoa fa efa teo aloha zany. Nefa zany ve ry tiaka ranoko manaka ananao tsy hanatanteraka an'izany amin'ny fotoana rehetra izay mety ilan'ny olona anao indrindra fa ny toy izao? Eno zahay indrindra ka nonareo lavitra hanekeko ny fangatahanareo raha ny an'io zany. Dia misaotra anao be dia be tokoa rery tiako ranoko. Tena misaotra anao tokoa amin'izany fandavatenanao izany ry tiaka. Dia aza be resaka tsy miara fa inona ilay olana sety. Dia zany le no izy ry tiako ranoko ohatra ny hoe tsy natao ahita mahirana amin'ny fiainako mihitsy ohatra ny hoe efa voaozina ho toka-teny eny foana. Asa aminao mety misy ary mandaitra tokoa ve zany oziny zany? Dia inona ary nandrasany sy amiko amin'izany olana se zany tsy manana anjara amin'ny fanambadiana mihitsy fa isaky misy olona miaraka amiko dia saika maty avokoa izy ireny. Ka ataoko fa ny vitako mihitsy angamba ny tsy mety ka mila amboarina ve? Ianao no mahay an'izany mila fanamboarana ahoana moa zany vitany se zany? Ataoko fa fantatrao angamba ry tiaka ranoko ny tiako ambaran'izany Eny azoko ihany tokoa aloha Eka ianao tokoa ry tiaka ranoko mahafantatra an'izay mety aminy. Ny amin'ny tialanenina farany ity mety tsy zakako ry tiaka ranoko raha sanatrika anaraka an'izay lalana efa nitiavin'ireo olo tiako teo aloha ihany koa no izoran'ny fanja. Fantatro tsara, tena haiko tsara ny zavatra mahazo an'izay ty. Ka antinaiko fa mba mora aminao araka izany ihany koa manamboatra ny vitako ry tiaka ranoko Ka fomba ahoana moa zany manantanterahana an'izany? Zao ary ety am-piandohana aloha dia tsara ihany mametraka amin'izay fa
sarotra amiko ny manodina an'izany zavatra rehetrarehetra zany a hoe akaizandray. Tsy azoko ny tiana ho tenenina rery kiakiranoko a. Zany hoe tsy manome toky anareo a na inona amin'izay zavatra mety andrasanareo aty amiko. Fa ahoana ry kiakiranoko? Ka ny fahaizanao sy ny fifehezanao an'izany mihitsy nge ny tena naharesy lahatra anay e. Na dia zany azy e, tsy afaka misalovana ny asa tanan-janahary aho, satria fantatrareo tsara fa izy no nametraka an'izao zavatra rehetra izao amin'ny toerany. Eny efa ataoko fa misy fomba hitanao fa afaka miara-miasa amin'izany herin'Andriamanitra izany ihany koa, ka mety ahavonjy ahy e. Izay sy olo tiako indrindrandrindra. Io olo tianao io koa mitovy tantara aminao, araky ny efa nitantarako azy taminao teo rery kiakiranoko a. Zany hoe samy tsy manambitana amin'ny fanambadianareo no sady mahery andro. Zany ve le hoe totombitana sa mahery vitana? Inona ny filazaza ry kiakiranoko a? Vitana nampetra-janahary no mamaritra an'se, ka sarotra ho any anitsy sy anarina an'izany. Maninona hoe ry kiakiranoko? Indrindra fa ny aminareo sy ty tovavy lazain'se amiko ty e. Fa ahoana marina ry kiakiranoko? Mahafantatra ny toerana misy an'io tovavy io a, ny zavatra niainany rehetra, ka za de tena milaza marina aminareo fa tsy azonareo atao mihitsy na de ny miray toerana aza. Mazava angamb'izay. Fa ahoana kosa e? Zay ny tena marina e, fa raha mbola misisika amin'izany moa nareo dia tsy maintsy hiafara ny fahafatesany ray aminareo zany. Tsy azoko, tena tsy azoko mihitsy rery kiakiranoko a. Zay no azoko lazaina mikasika azy ty fa raha hoe anitsy ny vitan'se tsy efako zany, tsy misy azoko atao mihitsy. Tena nandakiakiranoko araka ireny efa eniny se teo ireny ny valiteny azo avy aminy. Ary ny tsy pahamazava fa tsy afaka niaraka nareo sy fanja. Fa marina ary ve ny zavatra nambaran'io rangahy io e? Ka araka ny mahampitaiza olona azy dia tokony hakato avy nasarahana moa izay lazainy rehefa hoe manatona azy ohatran'izao ny olona. Fa io moa asakasak'se ihany, arakaraka ny finoana ihany koa e. Nandatsy nety nanitsy ny vitako izy. Ka mety tsy vitany tokoa angamba matoa izy nanipoka ohatran'ny reniko. Dia ahoana ary zany? Za nefa tena tiany fanja. Dia izay indray aloha ny tsy haiko ry ary. Ka inona ary no ataoko manoloana an'izany e? Dia ahoana kiny amin'izany olona lazaindry izany ry fanja? Tsy haiko fa ilay ankizy namako efa ela be izay sy ireo tafaresaka tamiko voaingana izay dia nitantarako ny nanjoa ahy. Dia izy anina no revitra hanantona an'io rangahy io e. Dia ahoana moa izany ny ataon'izany rangahy izany aky? Tena tsy haiko akiry eno a. Toa hoe mahay manamboatra vitana hono izy. Ohatran'izany aloha ny fahafantarako azy a. Mahay manamboatra vitana? Eno a. Ohatran'ireny hoe mpitaiza olona ireny angamba izany. Dia misy olona mahay an'izany tokoa ve ky? Ary ndry tena ratsy vitana tokoa ve ndry? Tena tsy haiko akia. Torohevitra ny azy ka hoy za taminy hoe andraso aloha eritreretina momba an'izany. Ay! Ary raha ny toerana misy an'io olona io a, efa natorony ahy. Tsy eto amin'ny faritany Antananarivo aloha ilay izy e. Dia ahoana kiny amin'izany ry fanja? Dia inona ataondry amin'izany? Ohatra ny manampy eny aminay sy ary ankizy ary se eno a. Fa misy inona indray e? Ka izay ny kiny ohatrany hoe maharesy lahatra hoe sao dia mba tokony ho any any ary ahy e. Raha misy vahaolana tokony atao amin'izany. Zany? Sa ahoana ny eritreritry-ndry momba an'izany aloha e? Arakaraka ndry ihany aloha io e. Izay ataondry sy mapetipety ndry atao kia. Za ohatra ny efa tapa-kevitra ny anantona ny orangam-pitaiza olona io a. Ary tsy maintsy io anaminy na ny fomba ahoana na ny fomba ahoana alohan'ny rosoana sy ary amin'ny raharanay rehetra. So dia sanatria mantsy. Eny tsy maninona aloha e. Tsy hitako izay olana amin'izany koa. So dia izay tokoa ary no anafaka ndry amin'izao gejamaso andry izao kiry fanja. Ka sao dia afaka miaraka amiko akindry amin'izany a. Fa roviny ndry no mieritreritra ny andeha ho any mantsika. Tsy ela, rapitso ihany. Fangana rosiary tsy araka amin'izany ka. Tsy miaraka izay akory ka. Ndry. Fa ahoany? Ka izany zavatra izany ingery se eno
tsy nieritreretiko hoe olazaina aminy mihitsy. Zany veky fa ahoana kosa arany? Tsy tiako akia. Avelao anariry ihany. Tsika sindry zany zao mahafantatra an'izany e. Ka ahoana? Mety vonina ihany ve aloha ndry e? Ndry aloha za mieritreritra ny amiko mihitsy e. Tsy olana mihitsy zany. Fa zao ny anafarako andry fotsiny dia hoe aza miteny ndry eny fa na dia mifidy azy. Tahandremindreny miteniteny an'izany aminy e. Isy ary mantsy zao to lasa mifanakaiky be tokoa. Eny akia, aza matahotra ndry fa tsy tenitenina na inona na inona aminy mihitsy ahako. Zay ary fa ambara fandaram-potoana ndry dia rapitra izany e. Raikitra akia. Ny amin'ny solokely angamba aloha aterina any amin'ny toeny atao izy mandra-piveritsika avy any. Eny ary. Ka ahoana ary kiakiranoko inona no azonao lazaina momba ry tovovavy, miala tsiny aminao indrindra fa tsy afaka ny anome valiteny mahafapo anao Fa ahoana ary ngaranoko fa ngainao tsy hoe mahay manamboatra vitana indray akory. Karaha zany raha tsy vitana maninona re raha amboarina araka ny fahaizanao zany. Tsy azoko atao velively zany e, tsy vitako. Indray fa nahoana re mba ataovy re? Eno fa angamo ianao tsy malaza amin'izany indray e. Ka na malaza amin'izany tokoa ariary anakisany. Tena tsy azoko ataony amin'ity toerana misy anao ty e. Tena sarotra ny amin'izy io. Ary lazaiko marina aminareo fa efa fantatro mialoha zao fiavinareo aty amiko aty zao. Fa ahoana moa no nafantaranao an'izany dia meloa tompoko? Anton'izay tsy azoko lazaina aminareo mirahavavy mihitsy fa manoloana n'ity fifanambadiana tianareo kasainy ity dia miaino anao zahay? Tsotra ihany. Tsy azonareo atao ny manatanteraka an'izany. Fa nahoana tompoko? Satria voarara ary tena voarara ny amin'izany. Fa voarara ahoana re kiakiranoko e? Iza mandrarana tsy hivady Rafahafatesana? Efa nampitandrina tamin'ny alalan'ny nofo izy, miseho amin'ny endrika maro. Manaiky ny fahavaloko hatramin'izay e. Manaiky tokoa fa Rafahafatesana tokoa manakana amin'ny nofinofiko rehetra. Nefa ahoana moa ny fomba andreseko azy? Zao ianao mbola milaza indray fa tsy afaka miaraka izaho sy ary. Dia ahoana? Inona ny ataoko ozy ianao e Ka ny amin'izay zao ny tena... Lazao re tompoko fa ataoko e. Lazao moa e. Teneny fa vonina ny anome volanao na ohatrina izay ilainao tambon'izany rery kiakiranoko. Tsy resa-bola, tsy olana amiko iny. Tsy ny vola akory ny sakana amin'ny fanirianao fa zavatra hafa mihitsy. Inona re lazao re? Rafahafatesana be siasi. Rafahafatesana? Rafahafatesana? Rafahafatesana. Dia tsy misy afa-tsy izany ve? Ohatry ny hoe fampitandremana ho ala izy. Iza no faty aminay siarina toa ka miny misisika amin'izany zay? Iza ny mahery vitana izay raha toa ka samy niaina tamin'ny tantara mitovy ihany? Za tsy mba nahita vitana tamin'ny fitiavana. Solokely sisa no izy rery ihany sisa. Eny fantaro tsara angamba ary ngakakiranoko ny toerana misy azy ka ataoko fa tsy hanome tsiny azy ianao. Eno fantatro tokoa nge zany e. Dia hijanona ho toka tena mandrakizay tokoa ve izany zay raha araka ny eritreritrao? Samy mahery vitanareo ka afaka mifamelona tsara nefa mety mifamono ihany koa. Ahoana tsara? Zay ny tena tahotra amin'izao toerana misy anareo zao e. Ka anakanako anareo tsy iroso amin'izany fikasanareo zany. Reo fahafatesana teo aloha dia efa fampitandremana napetrany ho anareo amin'ity sedra farany ity avokoa. Sedra farany? Fa sedra farany ahoana koa? Zay angamba no azoko lazainy. Ohatrany tsy mahavany olako ianao ry kakiranoko nefa dia efa lalana lavitra ny teteziko vao tonga taty aminao taty zay. Haika ka fandanim-potoana fotsiny ihany zany. Tsy aza raisina amin'izany kosa e. Zava-dehibe noho ny zavatra nandrasinareo tamiko izay no lazaiko izay. Mba tsy hitsampikinanareo mikipy manoloana ny fandrika efa misy izay tsy azonareo hidivirana mihitsy ry kialakely Dia ahoana ky? Ohatrany tsy mino an'izany aky za. Sy ianao tena mieritreritra ny roso ihany ka. Ohatrany hoe
mampitandra izany le rangaky to tsy hitako akory any izay nataony tamiko teo e. Tsy nijery momba akory ery iziko. eny akiko avy hatrany dia niteny andreny zavatra nylazainy teo reny fotsiny rehefa avy nilaza sy nitantarany fiainako taminy eno aky fa zaho ohatra ny tsy resy lahatra tamin'izay zavatra nylazainy teo dia hono aky dia irosy any izany ndry io aleo andramana kia a ka raha samy mahery vitana ane za sy ary ataoko fa tsy hifamono amin'izany mihitsy asa aloha e nareo ihany io za koa mantsy mba mitady sy mikatsaka izay mahasoandro miposaka ho anareo ihany koa eny kia misaotra kia ohatry fa iny ty mahalasa senanao ry fanja mino angamba ary fa mitovy ny zavatra esantsika isenao saina amin'izao fotoana izao zany ve ka samy varineto tsikako tsy nisy nyteny tao anatin'ny minitra vitsy fa dia nifampijery fotsiny to hita hoe samy tsy mahatombona tokoa iny fa na dia efa miezaka ny manafina izany fihetsika izany amiko azy ianao dia tsy karotro ihany fanja vita omaly iny ny raharahantsika tsy misy mitenitsika to mifampiandriandry eto fotsiny ianao tsapako manany amiko izany ianao koa ny toraka izany satria izay olona niaraka taminao dia saika nitovy fiafara avokoa sahala amin'ireo olona niaraka tamiko e fanja aza matahotra ny amiko ianao dia tombona ve ny sainao raha hiteny ianao toy izany koa ary hoe aza matahotra ny amiko ianao matoa sanyrosy tamin'izao dingan'izao dia sady tsy manany ny amiko no tsy manany aminao ihany koa to vava fotsiny ihany izany fanja moa ve manana herentina mandeha manao vola tantely sika e indrindra amin'izao tebiteby iainantsika izao tsy ilaina tokoa ve zany amin'izao sady efa nandamina fotoanany amin'izany any sika asa raha izay ny tianao dia tsy maninona nefa raha tsy mazoto ianao tsy maninona ihany koa fa afaka mijanona eto sika amin'ny manaraka ataoko fa tsy maintsy isy fotoanany amin'izany e nefa ohatra ny mety ihany izany e ilaina nge miala voly amin'izao e izay indrindra ny olona rehetra tao mahatsiaro tena ho maivamaivana rehefa avy nanatanteraka ny raharahany sika sianao nefa tao izao indrindra vao tena hoe mitebiteby fatratra tsy lavina mihitsy aloha izany e aleontsika mandeha ary sady ny tapakela mpiara-manidina koa ve moa tsy efa azo e efa vonona mialohan'ny fotoana izany e eny fa na dia ny hotely hivatanantsika telo mianakany aza za sy ianao ary solokely endrery ary dia aleo ary karakaraina ny entana dia aleo mandeha vonona amin'izany fidy hoa ohatry fa misy inona ry se eno fa misy iny ty mampikoropatropaka anao avy any e eninao ve ny vaovao e fa vaovao inona vaovaovao eo vo eo ohatry fa inona ary ty mampisefosefo anao ty ry se eno mitoni aloha anao raha hoe ty resaka amiko ka loza fa maninona e loza ry fidy niaran-doza ny fiara-manidina nitondra andry fanjately mianaka raha hiazo any nosy be iny toerana saika anaovan'ny vola tantely e maninona tsara hoe fa aiza e andao rehefa hijery azy indrindra tsika izao e fa nanahoana moa ny zareo e ahoana ny vaovao farany reno mikasika an'izany tamin'ny ianao neno radio teo andao rehefa efa hijery azy ireo nge tsika izao e tsy dia nakivenyseno fa raha neniko farany teo dia hoe tsy nisy velona ntsony ny mpandeha rehetra tamin'ny fiaramanidina io ka anisany maty tamin'izany ry fanjately mianaka tena mampalahelo ka ahoany andao re aloha e ianao ty koa fa aiza ny lalana ry fidy andao aty fa anao inonany e makany amin'ny tranopaty nge iny e aty ny makany amin'ny urgence ka tsy tokony aty ve zany no le antsika fa ino koa tsy azoko andao aty aloha no jerena ry se eno fidy fa inona mihitsy ary ny zavatra fenonao amiko ty e andray fidy dia matykoa ive izy telo mianakareo maty tsy malaiky amin'izao kosa ry fidy okare zay ry se eno oka izay tsy misy endrika fatarana azy tsony izy telo mianakireo
jerenao aza mijery ihany re ianao hoe avy aty fanja andraiky malahelo anareo telo mianaka kia fanja oko izay ho ary sy eno a tsy ampiverina maty akorangeny ranomasonao ny tsia etraketraka kosa zao e etraketraka nakalazy telo mianaka teto tany sa ozina ave zao olona mitsangana teo mihitsy ianao aloka mitsangana dia ndao tsika hivoakato fa iza ny naka ny fatinisy telo mianaka teny amin'ny tranopaty ry fito fa tsy azoko a asa fa za akory sy eno mba gaga fotoana vedivedy teo iny dia tsy hita ka nolazain'ilay dokotera teo fa hoe nalain'ny fianakaviany teo ony ka angamba ny fianakaviany ary zany naka azy dia tsy mba nifampiresaka tamintsika akory very zareo andao re aloha jerena momba an'izany fa ianao ty koa sy eno fa to manao any nareo roa ay fa fanjately mianaka reto amin'ny loko reto tena izy ireo ry sy eno a fa ahoana ary zao hoe fa ahoana nareo avelonareo sa matoto io ary le fa nilazaiko anao iary marina tokoa zany za manatona anay aloha nareo ka zany mihitsy marina marina tokoa ny ahiahan'ny fanje aza manana reo fa tsy mahatoto zany zay akory fa nga tsy maty nareo e vao teo koa ny ny antso ny ara ny fianakaviany sasany nitebiteby vokatry ny fiaramanidina saika andehanana ny anjera tany anaty ranomasiny marina zany reto fa nga nareo tsy nandeha tamin'iny ndraika ka nrovitony solokely ny tapakila saika andehananay dia zay ny vaton'ny sakana tsy nandehananay ndraiko sendra toerana tandrefaka ny nasiany ary azy dia nylalovony fa tsy fatany dia nrovitiny tamin'izany le izy izay moa ty nanapo satria naveriny tamin'ny toerana somatsarany atao anaty poketra n'le sakiny ary efa teny amin'ny seranana mihitsy vao nahatsikatra fa aika ka rovitry ty tapakila dia izay nanakana ny tsy nandeha tamin'ny fiaramanidiny io dia nanapa-kevitra ny andeha any ambanivohitra avy hatrany izay ary tany izay no nahafantatra an'io vaovao ratsy io fa hoe niaran-dozy le fiaramanidina saika andehananay andriamanitro zany ve ny mariny tsy mahatoto zany izay rery se eno dreza zany reto olona telo mianaka reto izy be ihany koa ny fianakaviany ary fa fitaka izany olona telo mianaka izany ka niantso anay eny tokoa fa zay reto ka tsy nandeha tamin'ilay fiaramanidina izay ka afapaty nge nareo raha izanyko ohatran'izany tokoa ry fidy za eto dia mbola tena gaga mihitsy hoe ahoana ary natonga ny solokely androvitra n'ilay tapakily iny nefa dia tsy fanaony mihitsy anie mikirakira ny entany ary ohatr'izany dia arabaina aloha ry zareo arabaina tsy maty foa manaina ary marina izany fa tena afapaty tokoa nareo araka ny tenin'ny fidy teo zay tokoa angambe dia fianakaviany maty ihany tokoa zany naka n'le olona telo mianaka teo raha izanyko fa zany ve no antony nandehananareo taty tena zany tokoa ry se ka zay mihitsy ny tenen'ny fanja mantsy hoe tonga dia andao sika hoeny amin'ny hopitaly hainareo tety tokoa tena marina zany fa afapaty nareo telo mianaka raha izany no iziko ndry foy taona mahery ny lasa ankehitriny zany izay vao tena resy lahatra amin'ny fiainanay sy ny anjaranay vao teraka kely amantsy izao zanaka sy ary fanefany ity ankehitriny vao tena hoe lavoraro ny fiainanay to afapaty tamin'ny lozam-piaramanidiny tokoa mantsy afapaty nandesandra fahafatesana tsy zany angamba ny fomba itenenana azy satria tsy misy afaka ny aresy azy zany ny olombelona natolotry ny radio madagasikara ho anao teo Rafahafatesana Tantara nosoratany CD Ranantenaina Rabearnala ireo mpilalao ny Ony, Tina, Faly, Alain,
fidirana lova mpanadodosa alarabe manatsoa mpandray feo lova tolotra andriamanana